izay mandefa ny angaredona ny fantsoserasera hafa ihany koa tahaka ny internet izay azonareo arahana mivatana amin'ireo pejy ny ainao manjery izay mandefa nyity angaredina ity miaraba anareo telo mirahalahy zay tonga eto anomboatsika nyity resaka ty moa zay zavatra mitranga sy ny zavatra misy eto amin'ny firenena to mifangaro ny tombotsoa manokana sy ny tombotsoa pirenena am'izao fotoana zao ka mahatonga ny savorovoro mahatonga ny korotana izay any an-tsaina rehetra na ny mivantana io na ny ankolaka satria araka ny resana tsy voatery fikorotana ara-batana ihany fa misy koa fikorotana ara-tsaina hita am'izao fotoana zao misy ny fanendrikendrihana maro samy hafa ihany koa zay enontsika hoentin'ny namana mpanao gazety moa ny Tsipriany zay rehefa aveo fa aty ampanimboana ny tenako de mamerina ny fialatsiny ho andreo zay fa nyantso foana fa manahoana fa to ela be vao manomboka ny angaredona misy ny rindran-damina zay atao eto moa mahatonga an'izay fahatarakena kely zay fa de ialana tsiny indrindra tompoko fa manao zavatra tsy mora ary eto zahay iaraka aminareo indray anatin'ny ora maromaro ka de omeko ny mpandrindra kapobeny satria misy ny fandaminana iarahana eto namana Enikaja Rakotomanatsoa no mandrindra ny eto amin'ny plateau ny tena kosa mivezivezy eo manao ny fandrindrana ao ambadiky ny sary sy ny fanaterana ihany koa ny tsara ho fantatra rehetra ho an'ny namana mpiara-manao gazety eto ndao ary Enikaja miaraba anao miarabanao sy Ratolo Janary de miaraba ny zokobe arifily any keo fa eto amin'ny plateau eto moa am'izao fotoana izao faniry Razafy Manantany ry ambadika ria tsy adino ary sorana indrindra ny fanarahanareo ny fandaratsika miarabatsika rehetra ny antokatrano any miarabatsika any amin'ny faritra maro samihafa manaraka ny fandarana na ny eto andrenivohitra araka ny nambaran'ny sy Ratolo Janary teo na ny any amin'ny faritany tsy adino isika any amin'ireo firenena samihafa afaka manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny internet izany samy malagasy daholo tsika de lojika hoe lina hoe aiza ho aiza ny fivoaran'ny raha-pirenena amin'izao fotoana izao zany ny vaovao mazava ho azy BDB anareo no miazakazaka manontany hoe aiza efa nanomboka tamin'ny folony hoe aiza ny fandaratsika de azavainay eo tamin'ny sivora sasany teo no efa nikatro-do zahay fa tena mbola mivoreny koa mandamina ny asa amin'ny ankapobeny sy ny vaovao ala ho ampitaina amitsika moa zany satria dia BDB izay atao hoe vaovao izay ny fampitiniana ny fomba hitondrana azy de narindry zany nalamina tomombana somatsara am'izao fotoana zao antiriny zay fialatsiny efa nentina namana sy Ratolo Janary teo zay eny ary ny tiabika samihafa tsy maintsy ho resahantsika androany dia ny fivoaran'ny raha-pirenena moa zany ao anatin'izay ny zava-misy am'izao fotoana zao ny diabe ny candidat miaingeny pasapito moa zany fa avy hatrany de ampitaina amitsika ty ampanimboana ny hoe tandremo mila mitandrina tsika Enikaja ny olo-pirenena tsirairay mba tsy hiditra ao anatin'ny fantriky ny fiantsina na ny provocation satria ny vaovao voarainay am'izao fotoana zao dia misy mihitsy ny andehan'olona entina nao fiatsiana ho an'ny eny pasapito eny na izany na tsy zany dia tsy manakana ny fandaminana samihafa zany izany mety manana tombotsoa amin'ny hoe sy ny fifampikasihan-tanana ao maly mantsy efa nisy hoe gros-bras kasi-tanana n'ireo lay mpanao hevitra miaraka amin'ireo eo ny collectivité candidat fa nentina fampahalalam-baovao samihafa zany hatramin'ny omaly hariva hoe rehefa tsy mitovy hevitra amin'izy ireo dia botolo sy bodongero na ry fielaka sy tefa-tsofina no ataon'ny sasany mila mailo de mila jerena izy reny mba ho tadidy sy ho fantarina ihany koa atao feno tsara ny sary ho an'ny eny amin'ny ankianja eny mba ho tahiry raha misy ny ilanan'izany aorina dia ilainy zany ho an'ny mpanao gazety samihafa ho an'ireo eo anivon'ny fitolomana ihany koa dia tsara ny hoe miezaka mandrakitra antsary hatrany hatrany zany nireny zava-mitranga Enikaja ireny mba ahafantarina sy ahitana ny tena zava-misy marina mitranga mba ahafantarina ihany koa mamaritra ny anjara andraikitriza hoe iza ny nanao inona ary inona ny nataon'iza manoloana n'izay tranga Enikaja izay satria ny fivezivezen'ny vaovao ny désinformation na ny famadihan'ny resaka samihafa ihany koa dia mila tandremana mafy am'izao fotoana izao ilantsika n'izany atao hoe sary samihafa izany mba tena andraketana hoe inona marina amin'ny tena zava-mitranga dia iarahana mahita sy iarahana mijery zany fa zava-dehibe aloha ary message zany avy amin'ireo
mpitarika voarainay eto amplateau am'izao fotoan'izao no hoe aleo tsy miditra tandremana tsara mba tsy ho tafiditra ao anatina provocation na fiatsiana amin'izao fotoana izao zany sika ao anatin'izay maromaro ny teboka azo resahana satria ny raharaha eny amin'ny antenimeran-doolona efa natsidikitsika teo ihany a ny bodongerina sy ny teryvaimata ary ny fanaovana tsinitsinina ny lalàna izay ny ainatsika ihany koa zany a omaly teny amin'ny anivon'ny antenimeran-doolona teny ny fametavetana mihitsy ny lalàna velona eto amin'ny firenena amin'ny atao hoe fatokisa tena be loatra anga satria hoe manana ny fahefana manana ny vola manana mpanefoefo samihafa mety mampiasa vola amin'izao raharaha-pirenena mahafampany zao a de mety ho zay ve ny antony zany a sakajy fiarovana tombotsoa tahaka ny ahoana loatra re fa dia rehefa namotanina ny betsaka momba ny resaka pitsopitso ny araka ny lalàna ny zavanitranga teny anivon'ny antenimeran-doolona maly a dia nisy ny fanitsakitsahana an'izany lalàna velona eto amin'ny firenena izany indray pour la énième fois ho ny vahiny rehefa mandinika an'izay de ho resahantsika io tondrantsika famakafakany zany ny fivoarany raharaha-pitsarana ihany koa dia tsy maintsy hojerentsika amin'ity androany ity satria hatramin'ny androany maraina ny secrétaire général ny atokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro ireo civil izay nosamborona ihany koa nosamborona tamin'ny tsy aradrariny nosamborona tamin'ny tsy amin'ny antony zany antony namoahany teo anivon'ny firenena mikambana ny fanambarana ny amin'ny fisin'ny fisamborana sy ny daroka tsy amin'ny antony arbitrairement ny firenena mikambana dia miakatra eny anivon'ny fitsarana eny anaoana ny toy an'izany mila fatarina sy jerena tsara ihany koa ny antsipriany zany resaka zany am'izao fotoan'izao sy ny fivoarany vaovao ary de hoentina amitsika hitondrantsika famakafakana eto ihany izany rehetrarehetra zany de mazava ho azy moa todika eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana moa tsika menakavy fa de ao anatin'izay ihany koa no ahitana remetrahany rehetra fanontaniana hoe ahoana reto vaovao samihafa mifandimby reto ahoana ireo langage samihafa eny ho etsy aro isan'izany ny ataon'Andriamatoandry Rajoelina tany ampanaovana fampelezakevitra mandeha rery tany momba ny hoe HCC mazava ho azy ho jerentsika amin'ny antsipriany izany rehetrarehetra izany androany zany hoentintsika eto anatin'ny famakafakana samihafa irahana amin'ny namana mpanao gazety eny alohan'ity raharaha ty nanangona vaovao zahay de nahazo vaovao avy amin'ny filohan'ny antenimeran-doolona Hermanana Razafa Mahefa ihany koa miresaka ny toe-pahasalamany izany de tsikafontsika ho resantsika eo izay nanomezany alalana anay ho resahana ao anatin'izany toe-pahasalamany zany satria zany moa tsy azo tenitenenina fahatany isika tompanao gazety mijanona ao anatin'ny mahamaty ihany na nidikan'izay dia manaja ireo fenitra isan-karazany izay tsy maintsy tandrovina loaloavina tapony loha anatin'izany fenitry ny fitaterana ny vaovao zany ny famakafakana kosa dia mandeha amin'izay lalana amin'ny famakafakana zay iresantsika ny antsipriany mikasika ny hodidiny zava-mitranga amin'ny akapobeny eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao de mety isy fotoana ihany koa resantsika ny fijeran'izao tontolo izao ny raharaha eto Madagasikara ny mifaraparany ihany raha toka ampy ny fotoana hijerentsika n'izany rehetra izany zany hoe ho amin'ny an'io ity dia mety ho vitsivitsy aloha ny vahiny izay mety ho raisitsika eto izay tonga ihany koa nefa de izahantsika omena sehatra araka izay andaminantsika azy eo fa dia manasantsika rehetra mpanajany ampitiavana iaraka aminay hatramin'ny farany zany amin'ny ity an'io ity ato anatin'ny angaredona indray zay no ela izay no lava izay ny fofa ireny moa le hoe tendava manitsana vidy tsy maintsy isorohana ny lalakombaka atsanga atotosaraka ny tokony ho izy ny fandaratsika avy hatrany dia ny ampaham-baovao izay tsy voaresako teto na fanampim-baovao mikasika ny hodidina eny ankanja angamba no hitondrantsika azy miarabanao zoky be arifidra manandraibe miarabanao zoky faniry Razafa Manatany miarabany arifidra manandraibe miaraba ihany koa ny anikajarakoto manatso sy ratolo-janary ny namana rehetra ao ambadiky ny sary sy ny feo teknisiana ary ny any am'ireo fitaovan-tserasera maro samihafa zay mandray sy mandrakotra ity fandaratsika ity zany raha ho amin'ny datin'andro vendredi 13 androandro izy telombrala ho an'ny frantsay zany manahirana de manahirana tsika moa tsy mahafantatra ny antony sy dikany fa de hoe zoma fa 13 ny volana oktobra androany zany ny enakanja satria raha ny fandaram-potoana nampitainy reo collectif de candidat dia eny amin'ny rond-point na pasapito no ifampitonan'izy ireo tahaka an'izay fa mahazatra zany hoe mametraka point izy ireo iaingana ao anatin'izay dia be ampilaminana izay
io maraina io zany a efa nanomboka tamin'ny sivora sasany teo a dia efa manodidina eny amin'ny rond-point Pasapito eny a ireo plage zany a anaraka izay dibe ampilaminana izay miakanjo fotsy ao ihany koa no tsy miakanjo fotsy fa manao ny akanjo tsotra zay miandro ny fahatongavan'ny candidat mialohan'ny nidirantsika teto amin'ity plateau ty a dia efa ho avy eny atoerana tsy hoela ireo candidat zany na zany naty zany vaovao voaraintsika de hoe eo ampovoan-dalana ao anatin'izay rond-point Pasapito zay ihany koa ny avy amin'ny lokony volomboasary zay fantatra ny isan'izy ireo ary fantatra ihany koa hoe iza no mitarika an'izy ireo satria de mivezivezy eo amin'ny toerana io zany am'izao fotoana iresahantsika izao ny fanontaniana mipetraka de hoe fandaharam-potoanan'iza no ny antso ny olom-pirenena na ny mpanaradia aminy tamin'ny hainao manjery sy ny tambajotra sosialy fa hoe eo amin'ny toerana io de fantatry ny rehetra zany fa ny collectif de candidat taorina ny teny tomadinika sy atanomena namarana azy de ny arivan'iny ihany de fa nivezivezy tamin'ny tambajotra sosialy ny hoe eny amin'ny rond-point Pasapito zany dikan'izay zany ny fanazava-kevitra ny minana no hoan'ny programme nasa samy hafa dia ny collectif de candidat sy ny olom-pirenena ao anatin'ny hetsika fotsy ampilaminana no hiantso sy ny antso ny mpiaradia aminy ho tonga eny amin'ny toeran'io nagaga mahita loko volomboasary vonivondron'olona eo ihany zay tarihana tompon'andraikitra zay eny amin'ny boribory tamin'ny fahadimy iny zay miantso mihitsy ary manao ny karazana hoe fihetsiketsehana kely samy hafa afanainy zareo le toerana zany fanainina le izy fanainina fa ny mpanohana ny candidat kosa dia eo am'le faritry ny rond-point zany mitazana tsy metsika tsy maninona fa tena mitazana tsara mihitsy miobserve zay ny fomba sy ny fihetsiky izy ireo ezakitsika satria efa eny atoerana ny namana maro samy hafa andefa ny sary ho amintsika de ho arotsakitsika zany rehefa misy sary amina ambianso ohatran'izany zany fa ny afatra aloha zany raha ny fantatra de hoe aoka tsy ho tafiditra anatin'ny fiantsina mihitsiny ho an'ny hanaraka an'izay hetsiky ny collectif de candidat zay tahaka n'izay fa natao teny amin'ny toerana rehetra samy hafa satria dia nisy izany karazana fiantsina izany teny Anosibe saingy tsy tafiditra atao anatin'ny vovo ny candidat sy ny vahoaka analikisa niaraka tamin'izy ireo tahaka n'izay ihany koa ny tetsy Atomadinika Omaly tsy tafiditra atao anatin'izay satria ny mampalahelo de misy zaza mambehivavy kely tsy mbola misy zaza mena vava akory ny ara entin'izy ireo zay manao an'izay fihetsiketsehana manao fiantsina zay hoy zany ireo mpiaradia sy ireo staff miaraka amin'ireo candidat tsy reny malagasy reny ny problème fa ny resaka lalàna sy fahadiova-pifidianana io zany fa mirotsaka ny sary am'izao fotoana izao dia ny lokony volomboasary zany zao hitantsika izao eo amin'ny rond-point Pasapito eo zany tsy lavitra eo reo miakanjo fotsy zany zay miezaka ny tsy mikitika ary ity zany le tompon'andraikitra anankiray solombavom-bahoaka Naivy Raolidina miaraka amin'ny mpiambina azy zany tsy miafina zany mitarika ny olona eo Pasapito eo asa hoe inona ny tena tiany atongavana fa ny vahoaka iaraka amin'ny candidat eo vahoaka analikisa raha ny vaovao maro samy hafa de eo no ahitantsika ny trangan-javatra iseo fa raha ny fantatra de hoe miantso ny fitoniana satria efa eny atoerana zany ny service d'ordre ny candidat hoe tsy miditra ao anatin'ny resaka fiantsinitsika fa tena ampahendreny ty zavatra ty fa aleo izy hanao zay mety fomba ampisehoany an'izay satria mety manana an'izay mety eritreritra any amina stratégie politique andrareo ka ny tsy jabahana anatin'izay no fandaminan'ireo mpanao ny hetsika fotsy eny atoerana zany dia tony zany ao anatin'izay fiandrasana ny fahatongavan'ny candidat ny candidat efa tsy hoelantsony de ho tonga ary efa misy ny organisation samy hafa zany eny atoerana iny am'izao fotoana izao inotsika araka zany fa ho an'ny vaovao am'ty dia be androanyity zany enikajarakoto manatsoa ary fidramanandray be dia anisan'ny hifantoka eny Pasapito zany ny vaovao samy hafa satria raha ohatra ka misy ny firotsahana tsehatra ataona tompon'andraikitra etriny reny ary tena mametraka mihitsy fa tompon'ny tanàna tahaka n'ilay nataony le teny amboribory tamin'ny faharoa ihany koa fa
nisy fiodinana nataon'ny collectif de candidat tsy hiditra tam'le provocation dia hoy isitsika hoe misy tetikady no manina any ambadika any mba hahatonga lay fifandomana ve mba hapiakatra an'le tension ve mba hahatonga ihany ko am'le famononafo ny letsiky ny collectif de candidat ve sa inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany fa zao malalaka hoy ny hafatrato miboribory tamin'ny fahadimy raha mieritreritra fa hitondra ny olona ny ihany ko ny candidat raha hitondra ny olona ihany ko Andriamato Naivo Raholdina de tokony tsy teo any toerana zay fa noman'ny collectif de candidatzay anatin'ny fanajana azony nataona neo an'io teny anala mahitsy azony nataona neo an'io tery Kadindramamy azony nataona neo an'io teny Andrano Bevava marobe ireo point zay nresahan'ireo namana samy hafa na teny Asoavy Masoandro satria boribory tamin'ny fahadimy zany fa io moa zany le hoe hitsikitsika tsy mandeha foana fa aora ary ao ambadiky ny ketrika de misy ny tiana atongavana avokoa Yarfidy Ramanandray be. Otranao faniry ny tenena angamba de tsara ny miteny miaraba aloha satria tonga tsy ny miaraba namany sosotra miaraba namany Kazarakoto Manatsoa anterina ny araba ohatsika menakavy mpanaraka mifandarana amin'izao vendredi 13 telomboropolo ny volana telomboropolo sy roa arivo izao mankasitraka mankatelina ny manao anatin'ny lafiny teknika ao izay efa nanomboka maraina no miketsiketsika mikarakara ny fampitana mivantana an'ity fandarana angaredina erahantsika isan'andro ity alohan'ny adidirantsika angambany amin'ny tena hoe famakafakana proprement dit faniry sitraka ankaja de hoe tsara no idirina kely amin'ity resaka hoe etsika ho ataon'ny candidat raiky ambin'ny folo miaraka amin'ny solombavam-boaka sy ny vahoaka mpanaradia azy tia inepasapito efatra amin'ny maliny nisy ny fikonokononana teny Ambato be teny Ambato maro namana inikaja namana faniry no mano lay olona hitatsika teo de tsisy akory fa ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina anao ny fomba rehetra tsy ahafahana reto candidat reto manatanteraka ny zavatsy eo ny rahantsika nahita izy teo eny pasapito ny zavatsy iny tsara manamarika efa tamin'ny alatsinainy teo naman'ny Kazarakoto Manatsoa faniry de nisy ny filaharam-be nataon'ny Andriamato solombavam-bahoaka Naivo Raholdina niaraka tamin'reto ekipan'ny Loranjy reto teny amin'iny faritra firaisana fahadimy maromaro koa teny mahazo teny ary de tena niazakazaka ny tena ny ala teny satria de nataon'ny vahoaka matiorakoraka ny androany namana enikaja de raha ny tarihim-bola nambara ho raisin'ireo olona netin'ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina teny de tena maromaro izy le tsy mahay manisa ary tena mampalahelo no mieritseritsy an'le hoe fanarahotana n'lay fahantrano le vahoaka namana enikaja Rakoto Manatsoa fa de tena mandeha ny fizarana vary fizarana menaka fizarana koveta fizarana vola tao anatin'ny vanim-potoana nitondrany ty fitondram-panjakana ity sy nitondrany Andriamato Naivo Raholdina mahasolombavam-bahoaka azy tany amin'iny faritra firaisana fahadimy iny amin'ny Kazarakoto Manatsoa ny nitondrana ny vahoaka teny ny netseretana itazomana ny vahoaka teny ny taritana ny olona hifidy azy de tsy nisy velively nataontsika hoe firian-kevitra tsy nisy velively natsoina hoe programa matipaika tsy nisy zany fa ny zavatra nitazomana ary mbola hitazomana sy anambatabazana ny vahoaka ny firaisana fahadimy tsy misy afa-tsy zavatra tokony any Andriamato Naivo Raholdina de ny fizarana na io fizarana vola direct na io fizarana koveta na io fizarana vary na io fizarana loka na io fizarana sio tsy misy afa-tsy zay tsy misy hoe lalàna ka napetsaka zany Andriamato Naivo Raholdina izany teny amin'ny firaisana teny
iarovana na hitsojovana ny vahoaka teny amin'ny firaisana fahadimy zany provo mitoaka amin'ny tenda na manenika azy rakoto manatso ny zavatra misy amin'izao fotoana rehefa mahititsika an'ireto olona entina ireto raha nahitsika omaly ny olona nalefa teny amin'iny fatra tomadinika notapenaka sy ny sisa iny kasina de misy an'ireto karazan'olona ary reo marikeo tsara jereo tsara reto le karazan'olona entina asaina milaza fa leo fikorotanana sy hoe aleo zay hiasa fa rehefa mijery ianao reto le karazan'olona lazaina mitabataba fa hoe aleo zay hiasa de mialatsiny amin'ny tena manainikajy fa olona tsy anasa avokoa izy reny le mitabataba hoe aleo zay hiasa ireo karazan'olona mitabataba hoe zay tsy mila korontana fa ny adin'le olona hoe mahatonga le mety isiny korontana ane ka ny fahatongavanjary zareo eny azadinina manahenika azy fa jusqu'à maintenant et jusqu'à preuve du contraire mbola tsy nisy na atody anakiray aravaky tamin'ny marsa pacifique nataony reto kandida raiky ambin'ny folo reto fa matoa nisy ny korotana de na io avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fitorohana nataony gendarmerie pirenena na io avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fitorohana bomba lacrymogène sy ny fitafirana tamin'ny bombny basika otso sy ny sisa fa raha korotana avy amin'ny reto kandida sy ny vahoaka manaradia azy reto de mbola tsy nahitany zany voaporofo nandritra ny fotoana voaporofo zany ankehitsiny na manainikajy lasa maka vitesse supérieure izay fanakorotanana entina ilazana fa tsy mila korontana izay zay le zava-misy ny dradradradrainy reto olona na ny entony andriamatona evra olodinina so ihany moa amitsika am'te zao na manendika azy rakoto manatso fa efa maro ny caméra izay efa afaka maka sary grand forme aseho tsara daholo mihitsy niendrika sy ny tsara sisa daholo niendrika hoe izaby reto olona nentin'ny sony mavamboakana raha olodinina ireto anakorotana ireto mpanaradia sy ny kandida raiky ambin'ny folo reto no mampalahelo na manendika azy rakoto manatso de izao raha andriamatona evra olodinina mitarika an'le olo reo ane ka tsy problème manakely vanavety ary satria izy manana lantsona hoe immunité parlementaire fa ny manahirina ty reto olona satria sahirana ty azo karamaina satria sahirana ty azo vidina amy resaka koveta sy ny vary fotsy kely ny safidinireny olona ireny fa sisa tsy hirana rehefa tsatsany gojomelina kely sy ny makany ny sikara misy vitesse ny sisa de tsy mahafantatsa itsony reto olona ireto hoe inona ny mety olozanjo azy fa de lasa mandeha anjambany mandeha tsisy jiro amin'izao vanim-potoana izao ankehitsiny amin'eny kaja rakoto manatso de miandro tsika menakavy hoe ho tonga traizo ity fanakorotanana ataon'ny avao anatin'ny fitondram-panjakana ity de eto ny tena manahira satria zao ny zava-dradradradradraina ao anatin'ny firenena manendika azy de hoe tsy mila korontana izay fitonina fa mila fitonina zao ve le hoe mila fitonina zao ve le hoe mazaka démocratie zao ve le hoe tsy mila korotana zao ve le hoe tsy mila midina andalambe fa mibahana circulation voilà zao ve le bdb voilà de etsy an-tany zay na manendika azy rakoto manatso hofaranatsika angambany tamin'iny fa ivadiky sika ty amin'ny resaky mbola tafitso anatin'ny raha misy vaovao hoe arifidy a momba ny eny amin'ny sur terrain zany a dia alors aloha andeny vaovao dia hojerentsika ireto ny zava-misy zany boribory tany fahadimy zany vao resaka teo tena malalaka be a tsy ny fidinana andalambe fa neokevitra anaty sonafampielezakevitra akory ny olana miatomboka any bato maro zany a ka atsany a soavy masoandro na atrany zany ary tena malalaka tsy ilay fidinana eny akanja akory ny olana veritsika foana zay satria ny olo-pirenena rehetra de manana zoa aneo hevitra araka ny tokony ho izy fa milamina izay filaminana zay fa ny teboka anakiray zany de ary tsikaritra atao anatin'ny herinandro izy io teo de hoe manaraka n'izay alehan'ireo nivony collectif de candidat
no hitondrany re olona ny fitondram-panjakana re olona taritiny soit zao hoe tsy mila korotana ny hoe tsy mila korotana nefa tonga manakorotana tena ao anatina lojikana fikatsahana fifandonana mihitsy zany na raha matahora karazana tsindry atao amin'ny vahoakana Tananarivo zany zao a ny zavatra mitranga ataonyreto pomba nandriamato Andry Rajoelina ireto ary tena iverina fa mifanohitra tanteraka amin'izay tokony atao hoe rindran-damina ampilamina fiarahamonina malagasy zany fomba mampietsika zany raha démonstration de force mantsy ny tiana atao ary Fidra Manandraibe ho an'ny namana Faniry Razafimanantany sy Ratolojanahary a dia ny tsara indrindra ao anatin'le hoe mampiely-hevitra hoe hevitra zany no resahany tsy vitivik-hevitra hevitra samy hafa ilay entina dia afaka samy manao an'izany amin'ny toerana samy hafa ireo mpisehatra politika eto amin'ny firenena tsy vaovao ny fahitana an'izany amin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra ary Fidra Manandraibe sy Faniry Razafimanantany hevitra le ambara zany a dia samy any amin'ny toerana anaovana dia rehefa hoe samy milazany amin'ny hoe tahaka an'izao miaraka aminay sy ny sisa fa ity amin'izao fotoan'izao ty dia hita miharihary fa tsy hevitra tsy resaka foto-kevitra ilay tondrana an'le olona fa hoe ahoana ny andrahonana ampitahorana ny an-daniny ahoana ny anindrina ny an-daniny ary ahoana mihitsy ny ampiororona an'ireo tsy havanina le faneho-kevitra ity ataony reto loko volomboasary reto ty zany a Rizy Miralahy dia manakana avy hatrany ary manitsaka ny zony reto eo anivon'ny collectif de candidat reto hanao hetsika mpilaminana sy izy ireo no niantsony olona ho tonga eny anao an'izay hetsika mpilaminana zay raha tsika fa efa misy ny sary eo ambadika ao mikasika ny zava-misy ny Ianakanja Yarfidy sy Ianakanja Rakotomanantsoa zany dia misy fitarainana ny amin'ny hoe metraketraka reto olo reto na ny olona makasary etraketrany misy voentaka sy ny sisa dia alahantsika avy hatrany zany a misy mijoro vavolombelona amin'izao fotoan'izao misy force tongeny andray indraikitra ho amin'inona fa alefantsika aloha zany feo maro samihafa dia miditra indray zay mantsy le ndesantsika teo Faniry Razafimanantany hoe reto olo reto zany dia ila vaniny mihitsy ary dia tena anao zay sy ny fifandonana le interview sy Ratolojanahary moa ambadika eo manao ny entso zavatra tonga dia zareo amin'ny Andry Rajoelina tonga dia nanendaka kizy teo dia mamely olo le vehivavy dia hitako tena misitona telefonina olona teo a dia mikasy tanana fa ny olona vaty hitako tena hitako tena lamina daholo ny olona taty fa zareo mihitsy manao provocation an'le olona fa raha ohatra ka namaly ny olona taty dia gidagida teo androany ataoko eto amin'ny 30 minutes teo am'izay mbola somary vitsivitsy zao le olona teo zany hoe nisy very téléphone zany teo misy very téléphone maromaro teo be da be ary be da be voankazo tany da be da be naratra teo sokoa ina vitimma teo ya zay le zavadoza zay lay zavadoza Faniry zao amina sarina lefantsika teo tsika moa mahazo avao ao efa nisy an'izay hoe fandrahonana sy ny sisa misy very telefona mahazo vaovao an'izay zany tsika izy mivady zany miditra tsehatra eo izy mivady ary ny zava-misy dia mihodikodiny eo amin'le toerana zany mbola tony tsara zany ny mpanaradia ny candidat satria ny directive ny consigne napetraka ny collectif de candidat dia hoe tsy metraketraka tsika tsy mamaly tsika tsy manaiky fiantsina isika ho tratran'izay fandrangitana samy hafa izay fa amina zavatra tony foana dia rehentsika tsara teo tamin'ny faneho-kevitra ny amin'ny hoe raha sanatry ny zany namaly ireo mpanaradia amin'ireo candidat dia asa zavatra nitranga teo zany dia ny zava-misy zany a dia hoe raha toka misy zavatra mitranga eny am-pasapito anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'izao trangan-javatra ao naivraolodinavady anisan'ny tompona andraikitra voalohany hotsarain'ny tantara naivra olodinina mivady hotsarain'ny tantara misy fanamarira kely i Faniry sy Enikanja aza dinitsika menakavy fa ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina dia nilaza hoe idina kianja nareo aza andrasanareo ho tezitra ny mpanaradia rehefa mahita an'izao zavatra zao tsika kehitriny dia manontany tena hoe le toe-javatra tahaka zao ve zany a no nandrasana Andriamato Andry Rajoelina sa consigne mihitsy no mahatonga anjo zavatra izao satria raha olona ka tena hoe solo-mavambahoaka dininy de senao tsy manao an'ireny fihetsika tsy manao fihetsika tahaka ireny satria fihetsika jilamboto baribary ihany miakatsiny amin'le terme fihetsika jilamboto
no mitsaka am'izao fotoana izay tsy tena mahagaga loatra satria efa hitantsika matetika sara zany naivra olodinina zany a ary napriariany eraky ny tanàna fa sady kongofo izy mitoerana basy eny amin'ny eny ambalahany ary de maro no miorooro ny fampiororona ataony zany naivra olodinina izany firy mono président ny fokotany mity manontena no tsoahana ny atsany Janahary ny atseny amin'ny faritra nisy anay sy ny sisa ny taninala mahitsy rehefa misy ka tsy fanarahana amin'izany naivra olodinina izany ny tsy fantako hoe ny sombavim-bahoaka ve no mpametsaka sy mpandrindra mivatana an'ireo fokotany reny farany eo amin'ny firaisana fahadimy de tena hoe naivra olodinina no tompony ny tanàna tanteraka raha neny nivon'ny vojom-bahoaka itsidara-pahefana no resahana reny zavatra hitatsika ary tena maneho andriamatoa naivra olodinina fa hoe tsy refesy mandidy tsy refesy mandidy ka na de hita zao raha fa misy zavatra misy laminasa efa ataon'ny collectif de candidat eo tsy manakana n'andriamatoa naivra olodinina izany a hitondra re karazan'olona ireny raha ntentsika teo ambolohany hoe misy ny fitorohana sika raha misy vitesy zava-mahadomelona raha misy ny fanabobohana an'ireo olona ireo amina zava-pisotro misy alcool de voaporofo raha hitatsika esenitsika teo hoe misy ny fanendahana ary reo vehivavy ny tena mpanao an'izany ozy misitona telefonin'olona raha olona normal ka saint d'esprit tsy nandray zavatra mahadomelona tsy andeha hisambotrambitra fotsiny zavatra tahaka izany ary ny confiance sy ny fampimezatoky ataon'andriamatoa naivra olodinina de mahatonga reo olona taritin'ireo asahy hanaonao foana satria mieritreritra fa sady tsy amban'ny lalàna fa ambon'ny lalàna ary afaka manao zay tiany ataony a satria miasalotra akanjo miloko loranjy zay le zava-doza ary fidiramana-ndray be satria ny fanaovana niny volomboasary iny tsy midika akory raha amin'ny tany normal hoe manana zotra satria ny fanaovana niny volomboasary iny tsy midika akory raha amin'ny tany normal hoe manana zotra azo ivalozany ianao raha afaka manao zay tianao atao a fa de izay moa zany no zava-mitranga zay mantsy nanompiatsika teo hoe tena tafiditra ao anatina tena hoe lojikana fiatsiana mihitsy zany izy ty e ary de mahampalahelo satria fampedina samy malagasy ane zao e fampisaraham-bazana samy malagasy zao ary rehefa misy ny olona voendaka tahaka an'izany a efa herisetra zany ary fidiramana-be nisy force moa zany tonga teny nisy force zany hoe nisy ny azo zany a ty zany zao misy sary ny azo antoka de hoe ireo mpitandro filaminana ireo a dia ny isoroka ny mety fifandonana fa indrindraindrindra hanaja ny safidiny rehetrarehetra hanaja ny zony rehetrarehetra ka rehefa ny collectif de candidat hoe ny antsony olona ivory ampilaminana teny a ny lojika zany de ny fanakisahana ny reto olo reto mba hanana toerana hafa afahan'izy ireo maneo hevitra ampilaminana ihany koa ireto mpiaradia amin'andriamatoa Andry Rajoelina tarita solombavam-bahoaka ny boriboritany zany hoe azo akisaka izy ireo zay ny anjara andraikitry ny force faniraza famanatany sy arfidiramana-ndray be mba ahafahany andaniny sy ny ankilany maneho hevitra ao anatin'ny fahalalahany zay mantsy le izy fa raha avela am'izao zany a de ilay fiantsina ka sain'ny andaniny atao no lasa sanatria bahatoerana ao anatin'ny lahitsika de efa fanitsakitsahana zon'olombelona zany arfidiramana-ndray be fanitsakitsahana ny zon'ny rehetra zany a fa de verina zany fa dia ilay force zay tonga eny a de andray ny andraikiny ao anatin'ny atao hoe fanajana ny andany sy ary fanakisahana n'izay manakorotana zany a ny any amin'ny toerana izay tsy tokony afahana manao an'izay fanakorotana zay tsika ho mamerina foana fa ny raza famanatany hoe raha anao fihetsiketsehana ny mpomandriamatoa Andry Rajoelina zany malagasy reny ny fizarana vola sy ny sisa eto moa tena mbola ho resantsika rehefa avy eo angambany fa efa misy risy-pifidianana vita soniany misy sary amin'ny Siratolo Janahary ao ny seni mampametra-panontaniana hoe aiza ho aiza amin'ity fizaram-bola rarakompana efa nyresahan'ny faniraza famanatany ombenombeny zany resahantsika hoe corruption électorale tsy hainopeo ny seni atramaka na iray ary de am'izao fanakorotanana vanim-potoana ilazan-kevitra izao amin'ny alalana fiatsiana takan'ireny mbola tsy heno ihany koa ny seni mitazana fotsiny am'izao fotoana zao zany zavatra zany manahirana daholo hoe ny resaka HCC mbola iverenantsika eo ary mbola ho resahantsika eo satria raha be a ilay votoatin'ilay didy zay
de fanapahan-kevitra navoakan'izy ireo maly mikasika ny candidat Robelandry ilay hoe fanemorana fifidianana nalefa moa le izy a de nitsoahana tena verina tao amin'ny site indray lay décision de nitsoahana tsy fantatra efa tafaverinao ve sa mbola tsy tafaverinao hatramin'izao a nisy ihany koa ny kabary izay mbola miendrika fiatsiana ihany koa sahatsika omaly na enjana be rehefa maheno ianao amina vavana mpanao politika anankiray andrajoelona nolazan'izany tsy fantatro tany amin'ny faritra sava iny sa taiza vaiza ilay hoe raika ambiny folo nareo no hiady amiko mitambara ianareo za Brisly maninona so mipitika ripata tsy haiko tsara zatra mbola kely tsy havanana mampiady rima zay ay mampiady rima zay ny mahalaza azy a de izay be fanehoana sy démonstration ana Brisly zay ve satria dia enjana be ilay zavatra mitranga fa efa nahinontsika feony resaka fanangonam-bola fizarana vola eo ny fizarana vola dia saina manao sonily isy mpifidianana eo le fizarana vola nyresahany mpanao gazety Arfid Ramanandray be a fizarana vola dia hoentina midina andalam-be tahaka andreny eo ny fizarana vola fizarana varikely fizarana menaka nyresahany filohan'ny antenimeran-dola teo aloha rivo rakoto vaomaly ataony ny filoha pokotany eny amin'zareo eny nansana de mbola sinisisy eny zany zavatra zany ary tsy anyreriny azahoantsika mpanao gazety fanamarihana fa misy message maromaro tongato izay mety voavaliko daholo fa mangina ireo hoe ikarakara fifidianana ao anatin'ny filaminana sy fitanilanana mangina tsisy mi-interpellation ataon'ny ACC tsisy neninona zany fa de ohatrany hoe avelao anao zay tiany atao zany manahirana eto amin'ny firenentsika Arfid Ramanandray be ny zavatra mitranga amintsika miteny zao namanenikaja faniry de hoe manapirofo ary mampiseho tanteraka fa marina famakavakarana ataontsika teto de tsy inona kory zany fa de hoe a misy fomba fangalaram-bato tsy azo ivalozana eto amin'ny titany sy ny firenena ity ny zavatra mitsanga am'izao fotoana de manamafy ny fitakina taony reto ka de daraiky amby folo reto na maneny kajarakoto manatsony hoe fanoloana ny membre ao anatin'ny CENI sy ny fanoloana ny membre ao anatin'ny fitsarana avo momba ny lala mpanorenana raha ohatra ka hoe nisy ny fangatahana nataon'ireo tamin'izany fotoana izany na maneny kajarakoto manatsony ary nisy ny fandavana zay niseho tetsytero dia am'izao fotoana izao ny zavatra hita ao anatin'ilay firenena en plein campagne électorale ho an'ny efa manomboka manao an'izany fa tena zava-doza no mitsanga tena tandindomidoza kely fotsiny a Arfid tsy manapakitsika isary rotsaka eo rehefa avy eo satria manomboka miditra amina zavatra fa zany a le solomavomboaka mitarika ary azona sary rehefa avy eo zay a raha ny fantatra misy maratra misy fikitiana olona ary misy olona na taxi be manao akanjo fotsy a dia akisaka zareo ny fanamariana azotsika zany mialatsy indrindra zoky be Arfid Ramanandray be de hoe ho an'ny eny akanja dia ataovy betsaka amin'ny profoaratsary na vidéo io na sary tsotra zany ahafantarana sy ahazona re olona zay metraketraka zany a fa misy ilana azy faran'zay maika zany a raha ny vaovao zay voaraintsika ataovy betsaka ny sary ary misy fandaminana eny akanja zany am'izao fotoana zao eny apasapito ataon'ireo service d'ordre sy ireo olom-pirenena zay hanaraka sy andry ny candidat afaka fotoana fo de hidina eny atoerana ho tonga eny ny candidat zany ary ireo mpanaradian'ny candidat de maro be fa tsy metsika amin'ny toerana tsy metsika amin'ny toerana zany a fa ry zareo zany a dia miodikodina eo amin'ny toerana eo a de lasa miteraka problème amina fifamovoizana amina olona ao anaty taxi be a ary amina olona mijorojoro tonga hatramina olona amina moto de roasiny tena fanakorotana tanteraka fa manomboka ny propagandy enikaja sy faniry a de mampiseho sahady an'izay ataontsika hoe a mahabebarofo azay matsy maty manota zay a mimpanaradia ny candidat larana fahatelo io iarahantsika mahita io
ny manahirina amin'ny zavatra tahaka zao na amin'ny endrika azy Rakotomanantsoa de izao any amin'ny faratapony atsany amin'ny fitsarana avy mbola lampandrenana sy ireo loholon'ny Madagasikara de efa mampiseho an'izay fomba baribarianina izay raha efa mijeritsika ny nanaovany ny filohan'ny Sénat efa lany filohan'ny antenimiran-dolona zany zao amintsika miteny zao vita amin'ny fifidianana ny généraly de corps d'armée Richard Ravalomanana omeko anao ihany zay vaovao zay aloha izay indrindra na menika azy Rakotomanantsoa io tsy mahagaga ny ohatr'izany satria vao nanomboka nanendry ny généraly Ravalomanana ho membre ao anatin'ny Sénat ny ty fitondram-panjakana ity de efa samy natsapany rehetra fa ny zavatra tadiavina de ny ametsahana an'izany olona izany ho hitarika fotsiny Sénat ary tsy hitarika fotsiny Sénat fa handray ny intérim-ny présidence-ny république avy eo zany hoe tsy olona vonina anao fifidianana neutre no ilainy ty fitondram-panjakana ity tsy olona manana fanahy no ilainy ty fitondram-panjakana ity fa olona afaka mampandany amin'ny alalan'ny force ny candidat larina fahatelo no tsy maintsy mipetsaka hitantana vody maika n'ilay firenena raha nandinitsika na manenika azy Rakotomanantsoa alao azava tsara mihitsy le resaka de izao anisan'ny olona nisokatra tamin'ny rehetra izany filohan'ny antenimieran-dolona Mahefa Hermanana Zafy Mahefa izany anisan'ny olona nampiaiky ny rehetra ny fahaizany niaro sy niaro foana na tamin'ny resaka vidim-piainana izany na niaro vahoaka tamin'ny ankapobeny tamin'ny fomba rehetra nampalaza zany ataontsika hoe général Ravalomanana izany de efa napetsaka mihitsy ny anarany tamin'izany fotoana zany tsy zany namorona zany ary vidina manandray be hoe général bomba de ny fandaroana bomba ireo olona tsy niaraka ny tsy nitovy hevitra tamin'ny candidat larina fahatelo am'izao fotoana izao fony mbola izy teo amin'ny fitondram-panjakana zany olona izany zay nampiseho terreur orooro tamin'ny vahoaka tsy nitovy hevitra tamin'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany no apetsaka amintsika miteny zao hitantana ny antenimieran-dolona ary aza gaginareo fa hitantana ny intérim amin'ity firenena ity inona zany ny tena tanjona ao anatin'ilay firenena mbola azo atao ve zany ny mahatoky an'io fitsarana avy momba lalam-paharenana io raha to ka mivalide an'ity resaka ity ny antony mantsy namenika azy Rakotomanantsoa raha tavaresaka tamintsika ny filohan'ny antenimieran-dolona tena izy Hermanana Zafy Mahefa de mazava andresany nisy taratasy izay manapirofo sy manamarina am'izao fotoana fa salama ratsaina tsara ny tenany ary afaka manatanteraka ny asa mandraraha zay sahaniny na ny eo anivon'ny fitantanana ny antenimieran-dolona na ny fandraisana tanana ny fitantanana ny intérim-n'ilay firenena zay ny zava-misy izay ny taratasy eo ampelantanany ty nefa tsy nisy resaka an'izany fa tena apetsaka hoe ireto loolona 5 reto fe namanenika azy Rakotomanantsoa professeur agrégé en psychiatrie avokoa ka tonga de afaka miateste milaza mazava fa adaly io olona anankiray io izany taratasy raha ohatra ka tena mitombona fa professeur agrégé en psychiatrie reo olona reo efa mba tonga teny amin'ny fitsanavy momba lalam-pandrenana ve izany taratasy manamarina fa adaly io filohan'ny antenimieran-dolona io ary tsy afaka tsony hitantana an'ilay firenena nisy constatation zany ve tao nisy zavatra nitsanga ve nanaprofo zany tao fa tsy nisy an'izany fa rehefa niteny fotsiny reto généraly Ravalomanana may hitondra le firenena ao anatin'ny intérim ny Andriamato Nicolas Rabemanajara may hitantana an'izany ataontsika hoe antenimieran-dolona zany de lasa maison tao le izy kitranatrano tao de tonga de io ny afarany zany hoe manomboka ry amin'ny faratapiny lolo Madagasikara miaraka fitsirabombola lampandrenana manao connerie
adalana tsy mifanaraka amin'ny lalana velo anatin'ilay firenena ka hatretia mifokotany ny solombavam-bahoaka ny firaisana fahadimy de mampiseho an'izany abibiny ary ny terme miteny président de république fa brusely ny tenany milarina ireo raiky amby folo miteny teo aloha io Andriamatoa Anjarajoelina miteny solombavam-bahoaka ty Ranevra Oldin fa kongo fo ny tenany ary de milara koa nareo ary aretiretiny pasy eny ambalany eny zany ny zava-misy amintsika amin'ny teny zao namany Nikazana Kotomanatsoa zany lay firenena miantsoantso fitonina zany lay firenena andeha hiatsika fifidianana amin'ny ahoana no azo tanterahana ao anatin'izany hitatsika teo ny taratasy efa vita sonisa hady lesy mpifidianany sarasaraina kely de manao soni olona manao soni fotsiny tsy malala tsy fantany akory le fa nieritreretina hoe misy vola ho raisiny ty ampalahelo ty ampalahelo fanela Zokibe Arfidy tena tsara be le analyse satria misy miteny ato hoe mazava tsara ny zava-misy ary fantatrainy vaovao fa tia nampy ny vaovaotsika misy fijoroana vavolombelona satria misy maratra voakastanana zany eny ampasapito misy vidéo koa ao satria tena lay solombavam-bahoaka mihitsy any koa no metraketraka ary ny vaovao voaraintsika de hoe mitorabato ry zareo am'izao fotoana zao manontany zany eny akanja hoe amaly ve zahay zay zany le tena manahirana be am'izay vaovao rehetrarehetra amaly ve zahay satria maro be mpanohana ny kandida eny fanerera za fa manatany manao famakafakana namana alefatsika aloha ny sary avetrany aloha zany le vidéo Arfidy Ramanandray be satria tena misy zava-doza am'izao fotoana zao eto amin'ny firenena tany idomdoza ary miatra misy lizy alefatsika vetivety aloha zany reto sary reto de mivery ny Arfidy Ramanandray be ndray atin'izay famakafakana zay fa lizy koa moa tsika miezaka mampita ny vaovao eny an-toerana zany le connexion aloha zany de mbola mandamina ny namana technicien na ambadika mikasika an'izany tena manahirana ny zava-misy Arfidy Ramanandray be za zany eto mampatsiahy ihany ny tantarany Madagasikara isika tato anatin'ity fandaharana ity de niresaka foana hoe misy tranga samihafa teto amin'ny firenena izay efa nitarika tany anaty fifandonana ary ny rahantsika nalala raha ny tantara hoe tsy nitondratsika anakay zany de aty amin'ny volana oktobra 13 tsika Arfidy Ramanandray be tena mametra-panontaniana mihitsy hoe mbola misy ve tompona andraiky teto amin'ity firenena ity mieritreritra fa izay lojika ny fifandonana zay no hitondra vahaolana ka ampilamina ny firenena za zany tena lasa mihitsy ny saina sy ny eritreritra hoe ny tena moa anatin'ny fandalana ny mahamalagasy pikabary ihany koa ary mijoro isan'ny pikabary ihany koa ny solombavam-bahoaka atsika eniny ireny ve le toe-tsaina malagasy ikolokolonatsika pikabary amin'ny fomba fitondrana ny fitenenana sy ny atao hoe fifanajana amin'ny maha-olombelona hitakitsahana tahaka izany ve ilay sata mahapikabary raha iresaka ara-marsio ndray satria niresaka kongofo ianao mialatsiny tsy zany ampianatra anao Zokibe Arfidy Ramanandray be fa mba betsaka ny namana manao ara-marsio fa ampianarana ny canalisena mifehany angovo eny tena naovana ny ara-marsio ary misy fanetretena sy fifehezantena be ampianarina ao anatin'izany self control zany rehetrarehetra zany mifanohatra amin'ireny hitatsika ireny daholo hoe misy zavatra tena tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony zany amin'ilay fitondran-tena ny mpanao politika ary pratika politika ireny ireny ve no avela hitaizana ny taranaka faramandimby amin'ny fomba fanaovana politika eto hoe rehefa misy ny hevitra tsy mitovy de ndao entina ny pombatsika ifandona amin'ny olona tsy mitovy hevitra amintsika zany rehetrarehetra zany de atao hoe ady hevitra izay tsy maintsy apetraka eo ambony latabatra ary tsy maintsy diniatsika dia rahantsika olona tsy manam-poinina fa soferana taxi moto mipetraka eo amin'ny plasiny tsy maka sary fa manao Facebook za mijoro akaiky ny miantso bis avy avany ny atokony volomboasary tonga de namelapelaka olona sady nandaka le telefona anankitelo ny lasany ary masoko mivantana zao nahita mihitsy hoe de titena Raoldinina no namelaka olona tsy manatsiny olona tsy manao propagande tsy manao inona tonga de mipelapelahany zany be zavatra hitondrana firenena ianao olona manakatsy atao firenena ary olona manana maizy azy de zany be mitondrana firenena ary mbola tsy vita zay fa mbola nanisy any reo hoe atao vitonga ny 11 candidat politika zany fa ho raikitra guerre civile ty atina iady zay ary asina hatramin'ny ady bokona zay ny ilaina
zany de mba mety tsy raha rontsony kosa natokana sy tena samtsoa fa tsy raha rontsony tsy mety aloha aminy tena lazaina fa ny candidat ny branche collective lazaina fa hoe manakodina sy manisa aiza ny fahendrena ny aza dia zay ny fanontaniana petrako ary fidira manandray be aiza ny fahendrena mahamalagasy atsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany aiza ilay hoe fitoniana tiana petraka eto amin'ny fireneny fomba jolamboty ve ny hevitra ange samy manana ary mila mahazaka fa samy afakevitra zao ane vanim-potoana irisonany amin'ny fifidianany zany rehetrarehetra zany tokony hojereny fa aiza ny fahendrena aiza ny fanahan-dalàna ny maolona mbola misy ny sary ao a raha tsika ihany ny antsiprian'izany rehetramoramora ihany zany marina fa tsy loariny tsody zava-misy ty ataoana nefa ny apetrakytsika ny fanontaniany député naivra olodinina samy candidat zay nilatsaka teto amin'ny vorotany fahadimy mba niteny taminy ateo hoe aza provokena le olona manjary iady tsy ifamono eto satria voapirofony hoe azonay sary teo izy mihitsy mamono ny olona mba niteny an'izay tonga dia izy niteny hoe io tininy io tonga dia nisy namely totondry ahako dia io zao mahazo anahako tena zay zany dia tavinjareo ny anakorotana ny any teny fotsiny dia zao mbola zao fantatro sara ya zay zany ino moa ny zava-misy zany nisy fatarina mipetsaka teo namin'ny enikazarakotomanatsy hoe iza no mpanakorotana ireto ilay olona nanao marche pacifique ave ary nanao akanjo mitovy tsy nampiseho loko politika akory nireo olona ireo tonga teny niaraka tamin'ny candidat raiky ambin'ny folo ny taky fahadiovan'ny fifidianana sa ireto olona efa mideradera amin'ny fanaovany akanjo misy loko politika ny lokon'ny candidat marina fahatelo dia milako zay tsy mitovy hevitra aminy raha ohatra ka hoe ekena fa ao anatin'ny fanaovana fampielezan-kevitsika namana enikazarakotomanatso dia tsy avy aminy amin'ny hoe fandiananao ny amin'ny toerana misy ny tsy mitovy hevitra aminao no andiananao anao an'izany fampielezan-kevitra izany ary fantanina mipetsaka eto dia hoe amin'izao zavatra mitranga izao satria flagrant ary tsy olona iraina roa no mahita nyreto olona manao orange ireto tonga eny manao fikasihan-tanana mandroba mangalatra manompa olona ireto aiza ho aiza ny mpitandro ny filaminana eo na tsy ireny toe-javatra ireny constatation de fait ro zany dia efa miara mahita ny rehetra fa hoe tsy izy reto tsy izy reo ty sary ty zoko be arifidy raha manandray be dia saryn'ireo olona miandra ny fahatongavany candidat raha tsy diso Siratolo-Janary sary mivantana io zany am'izao fotoana izao miandra fahatongavan'ireo collectif de 11 candidat zany ireto olona ireto am'izao fotoana izao ary dia eny am-pasapito eny moa zany andrasantsika ny fivoaran'ny vaovao rehefa tsy misy an'ilay volomboasary moa zany dia milamina ary miandry n'izay andrasantsika hoe aiza ho aiza ny collectif moa zany fa dia miandry tsy miala ny olona fa eny amin'ny sisiny eny ary ny saorana ny Zanary aloha dia ny fisin'ny fitoniana na inona ambarana inona lazaina avy amin'reto olona ireto na maro ary izy ireo zany dia reny ny cordon de sécurité reny mipetraka reno an'ilay aty amin'ny collectif considérena fa fanakorotany reto sy ny adala ny adala sy mipanakorotana zany ato mifandama sy mifandindra ary dia mifampiaro sy mifananatra sy mifampiteny fa ny endry ary sady mandromba no mangalatra ary lay lehibe endy zareo mihitsy no nolazaina voalaza teo fa nikasy tanana zay mihitsy le kisarisary zay misy manahirany tsy zavatra amin'ny fireneny ty fa raha nahita teo zany zay ny zavatra mitranga fijoroana vaolombelona tena ikanjy reny fa dia andrasantsika moa zany ny zava-dehibe reo olona ary zahay amin'ny mampanao gazety maolo-pirenena dia mamerina foana ny amin'ny hoe fahadisoana meopampana manoloana ny tantaran'ny firenena ny fieritreretana fa misy karazana olona izay tokony ho afaka manao zay tiany ataony amin'ny fotoana rehetra tiany anaovana azy na dia manao tsinitsinina ny hafa ary zany zavatra zany tena manahirana
manahirana kanefa ny impression na ny fahatsapana amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena zany a na eo amin'ny sehatra politika na eo amin'ny sehatra ara-toekarena na eo amin'ny sehatra sosialy de ohatrany hoe tsy mitovy ny rehetrarehetra manoloana ny lalàny fa misy olona afaka manao zay tiany atao ary ohatrany hoe misy olona tena natao iarana fotsiny zany hoe tena zay anaovana an'ireo de mety anaovana an'ireo sy ny sisa de reny ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao manahirana ny zava-miseho fanontaniana apetrakareo olo-pirenena amin'izao fotoana izao no hoe aizany force izay tokony anelanelana ny tranga tahaka ireny zany a eny ankanja de tena miteny mihitsy zany zahay eto hoe matokosa aloha milamina ny eny tsy mamaly ny olona tsisy atao hoe fifamelezana teny fa hoe ny ankilany fotsiny no nandrahoana sy ny kastanana de verina fa misy mpitandro filaminana eny ary tsy mpitandro filaminana rery ihany fa ny civil zay atao hoe mifanometanana ihany keo andamina an'ireo olona zay miandry an'ireo collectif eo nireo candidat raiky ambin'ny folo zany de hitatsika teo ny fanaovana an'ilay hoe cordon de sécurité zany ao anatin'izay rehetra izay eny antoerana zava-dehibe ny ampitatsika an'izany ny lafiny avy ety amin'ny collectif de candidat zany a dia mandamina hatrany hatrany am'izao fotoana izao asa iza hoe za moa ny sary hafa sy ny sary mivantana ao atsika teknisiana ao ambadika eo satria be de be ny mandamina manahirana koa re olona ho atsika ny atokantrano any ny connexion zany mety eo be de be vy atsika ny mampiasa azy sy ny sisa fa de miezaka ihany ny tompony andraikitra misy fanamariana maro ihany koa voarainay momba ny fahitalavitra sasany mampita ny angaredona tapatapaka ny onjapeo sy ny fahitalavitra ny ABC manokana enonan'izay fanamariana zay zany am'izao fotoana izao a de mba alefa ihany ny afatra ho an'ny teknisiana satria be de be ihany koa no manaraka atsika eo anivon'ny ABC radio sy ny ABC fahitalavitra momba n'izay hoe mety misy tapatapaka izay a de arindra sy alamina moa zany rehetrarehetra zany misy ny sary ao ambadika ao ho atsika teknisiana ohatran'izay koa na nasina lakorimozena nazava ny mpanao gazety fanira zafy manatany satria izy moa zany ndraindray zay cher fidirery ny eto ndraindray zay telo miralaza gagy nareo any tokantrano any fa be de be ny vaovao kanaly izy any amin'ny faniry ndawary ya ny sary hitantseo moa zany dia satria tsika teo ny teny hoe te amaly le mpanaradia am'le candidat fa tsy nitezaina am'le hoe amaly zany fa tony tsara fotsiny zany zay foana nasina lacrymogène kanefa zay indrindra zany a no nisy organisation teny atoerana zany satria narary fo loatra nahita an'le hoe eny ambony taxi be manao akanjo fotsy dia orahanyretsy olona kely vitsivitsy retsy de stomma de misy torabato de misy maka telefona de misy mandratra olona dia nanantona am'izay zany rehefa nanantona andreo mpanao fihetsiketsehana zany sady niorakoraka nitambatra marobe le vahoaka de nanao taridositra zany am'izao tsika miteny zao a ny ekipa ny Naivo Raoldina nanao taridositra ny alan'le toerana zany ny ekipa ny Naivo Raoldina de ny zava-misy eny atoerana zany zay olona manao akanjo volomboasary zany de vorako ny olona eny atoerana am'izao fotoana zao ary misy samy mampiseho sary eny atoerana hoe reto ny sarin'ny olona nametaka anay ty ny sarin'ny olona nanompa anay reto olo reto nanao hatran'izao zany dia raikitra zany ny fikaroany eny amin'ny manodidina napasapito am'izao tsika miteny zao a reo olona zay nietraketraka niaraka amin'ny Naivo Raoldina satria efa maro be am'izao fotoana zao a reo mpanaradia collectif de candidat de nanao taridositra zany a Naivo Raoldina sy mipiaradia aminy zay ndray aloha zany zava-misy am'izao fotoana zao a de ampitaitsika namana enkanja sy Yarfidy Ramanandray be a ny eny anosy ankio a zay mandeha ny fitsarana misy interview mandehandeha any a satria misy manaraka ihany keo ny fitsarana Andrinandriamasinoro a ibodo manao interview any a de rehefa vonina izy de alefatsika eto zany fa miezaka motika mitaritra amin'ny vaovao efa any an-dalana mamonjy any toerana eny ampasapito eny solombavam-boaka ny Madagasikara fiatrarana amin'ny zafim-bololona zany a satria tsy maintsy naka eny anosy nanatrika ny fitsarana ny Rina Randriamasinoro efa andalana ihany koa ny collectif de candidat zany zay miantso ny pomba azy tena hanana fitonina fa tena haka ny sary rehetrarehetra
ho an'ireo a zay nanao ny fiatraketrana ary efa misy sary maro be miparitaka any am'izao fotoana zao a isika ry any koa zany am'izao fotoana zao a dia mahazo sary satria misy zany a reo mitsory vavolombelona hoe itinona metaka anay itinona loka anay a zay zany zava-misy enkiaza sy Arfid raha manandray be misy vaovao ihany koa tenen'ny mpanao gazety Tsiratolo Janahary amintsika io hoe vaovao mikasika Andrina Randriamasinoro a namana sy ohatra mbola tsy voaraiko le isa efa nalefanao taty ve ao alefa zao faniry sy Tsiratolo Janahary moa zany ampahafantarina antsika ihany zay sy Arfid zao tsy afa-miala eto amin'ny plateau fa izy mirahalahy de miakatra eto de makany ambadika any de mandamina sy mandindra satria misy ihany koa ny sary alefanareo zay tsy azona alefa avy hatrany aloha fa mila dinihana tsara ny zavatra rehetrarehetra mila fitandremana daholo zany rehetrarehetra zany amin'ity asy ty manahirana re olona fa sady olo-pirenena ny tena ny mpanao gazety ary manana andraikitra mpilamina n'ity firenena ity de miezaka miantso ho amin'ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay sy ny fandraisana andraikitra nabaratongany mba ahafahany rehetra mianoka ny zo fototra izay anana ny tsirairay tsy siny ny herisetra sy ny sisa kanefa moa atao hoana fa ny zava-misy eny akanja mihitsy no herisetra de lasa sécurité sy ny service d'ordre ary manao antsoavy hoe atsoy mba ho amafisiny eny akanja zay tena marina zany no tsy pian'ny faniry Razafy Manantany teo hoe raha ohatra ka tsy mifampifeh ireo olona niandry ny collectif des candidats teny an-toerana de mety efa tonga tany amina fifandona antsika tao anatin'izay minitra lasa teo zay teny pasapito sy manodidina ny zava-dehibe aloha namana Enkiaza Rakotomanantsoa de hoe ny fahafantarana hitapoky hitam-pirenena hoe izy amin'izao fotoana izao no mikatsaka ambolo-korotana eto amin'ilay firenena izy amin'izao vanim-potoana izao no tena mpanakorotana eto amin'ilay firenena raha ny teny amin'ny faritra firaisana fahadimy zany namana Enkiaza Rakotomanantsoa de pirofo hita mitohaka amin'ny tendany fandrimatoa Naivo Raholdina mivady miaraka amin'ireo mpanaradia aminy no eny amin'iny hitandroany teny amin'ny faritra pasapito sy ny manodidina iny maro ireo ny joro sy nitsangana no vavolombelon'ny tantara ka nilaza fa voankazy tanana ao ireo nilaza fa nahita ny fandrobana tamin'ny olona teo akaikiny zany zavatra izany amin'ny Enkiaza Rakotomanantsoa misy andiam-behivavy maka telefôna na mpanao gazety ihany koa ho hitantsika eo ny Antsiprian zany ho hitantsika eo ny Antsiprian zany ny zavatra manahirana namana Enkiaza rehefa nambarako hatrany am-boalohany izy ity de hoe raha olona normal tsy anana fotom-pisaina sy eritseritra tahaka zao fa misy ny fampihinanana zavatra tsy tokony hoanina zany hoe nihinana tsy tokony ho fihinana ny karazan'olona tahaka ireny misy moa ny fijoroana vavolombelona izay efa vonao araka nambarany namana siza itaontsika hoe tena mitsanga mitoetra mihitsy amin'izao vanim-potoana eto amin'ny studio zao sady miezaka maka ny vaovao any ivelany rehetrarehetra ary mampita an'izany aty aminay sy Enkiaza aty raha efa vona le izy sia tonga de efa anatsao Sale mba afaka mba kely zeniteny fotsiny amin'azy azafady. Ie, ianao ohatra ny isan'ny voankazy tanana teo ina zavatranga teo. Le vadinay Raholdina mihitsy mampaniraka olona hoe iny dana vonoina zay olona rehetra manao na manao zao de raha zareo zay olona de asay mamono le manao t-shirt orange reny ny reny rano mamono fa zay tsy miraharaha fa samy manana ny heviny fa tsy forcena satria tsy voatapina vava ny olona satria koa ny olona efa aleo fa an-trano fa nareo nandeha bus tsotra anaty bus zay anaty bus zay mandeha ohatr'izao de nanao ohatr'izao fotsiny satria nanao ohatr'izao no natao test izy hitan'le vadanay Raholdina iny mihitsiny hitako mihitsy vadanay Raholdina nanao hoe iny dana vonoina tena zakazaka be le madama firy izy teo ndray azakazaka mandeha hamono anazy zay nahita daholo mba tsy lazaina koa hoe olona nirahana nakorotana de reo zao manakana lalana tsisy mandrava tsisy hoe manisy boma lasamborona de rehefa sasany eo de korotanina ny zavatra tsapa zany zao fotoana izao ary azo tsoahana mazava Enkiaza Rakotomanantsoa ifaniry de hoe efa mahasany vahoaka amintsika miteny izao efa tsy matahotra intsony ny vahoaka amintsika miteny izao ary mahasamy teny raha mijereny tovavy iny namana Enkiaza Rakotomanantsoa raha ny tena total de note no jerevana sy eo anatin'ny déontologie journalistique de tsy tokony ho aseho tahaka iny na ny teny ny olona iny hoe aza aseho ny endriko fa matahotra fa rehefa hoe anambarana zay atao hoe fahamarinana izay anambarana zay hoe tsy rariny izay de tsy natahotra ilay tovavy kely tsy natahotra ilay tovavy kely ary maro ny malagasy ary raha maro ny malagasy tahaka ireny afa ny mety
petsaky ny toejara eto amin'ity firenena ity. Ny zavatra faharoa koa azoana na manenika azy rakotomanatsoa dia izao ny verimberina taombavany reto olona rehetra ny teny reto ny anarany Andriamatoa Naivo Raolodinina na hoe Ramatoa vadina Andriamatoa Naivo Raolodinina le retsy fa de firenena inona loatra ty Madagasikara ty firenena lona inona loatra hoe le solombavam-bahoaka mivady ao anatin'ilay firaisana fahadimy no miaraka amin'ny teny unanime ny olona rehetrarehetra miantso fa hoe tomponatoka amin'ny famonoana olona tomponatoka amin'ny fampirisihana olona ikastanana amony olona androba zay olona ka tsy mitovy hevitra amin'ny teny tsy nisy ane niantso azy ireo na manenika azy rakotomanatsoe tongavinareo aty tsy nisy na iray azy fa na hiponjy zareo no tonga teny ary nieritseritsy ary zareo fa rehefa tonga eny izy ka anao raha matahora anao be fiavy ao anatin'ny fahavitsina de mety hitsoka angamba ozy ireto vahoaka ireto na mety sa ho avy eny ny kandida raiky ambin'ny folo fa hoe ezana be ny anjekipany Andriamatoa Naivo Raolodinina tsika moa zany de niezaka foana niantso ny vahoaka ho tonona manenika azy rakotomanatsoa ary taka izay koa no consigne azo ndreo vahoaka reo tamin'ny collectif des candidats fa rehefa hotsokosaka nisy ny fahatezeran'ny olona ka hoe so de mba mety tsy mety tsony so de mba tsy rariny tsony ka niezaka nanatona andreo de raiky zay ihany ny taridosana atao Naivo Raolodinina sy ny ekipany ho jerentsika nitoy an'ity tantara mangity na manaendika azy rakotomanatsoa satria tena zavatra tsy fanao misy sary io misy sary io hoan'ny namana technicien alefako any zao sary le olona mitifitra tontolo le olona ao anaty bus ho alefatsika efa azo ok alefaso de ny zava-misy am'izao fotoana zao zany mametra-panontaniana tsika hoe inona reny mba ataon'ny préfet de police eo anatsiany zava-mitranga am'izao fotoana zao hoe alefa am'le angaredona le izy ok ary mialatsiny amitsika ny atokatranao tsy hoe tsy manaja anareo de milalao telefona fa tena fitaovana ifaneraserana mihitsy ny telefona am'izao fotoana zao ary saripady ty azy ty de tsy maintsy ao am'le message tena lasa lavalava be ty fa tsy maninona messenger koa le ampiasaiko iny lasan'iny si efa any le izy fa ohatrany lasa lavalava be tiako de manahirana le izy isika zany miezaka foana hoe samy malagasy tsika moa de mba mierimberina zany eto malagasy daholo tsika ny hevitra politika reto tompoko ny farisendahatra amy resaka politika reto tompoko samy manany azy io fa ny farafakely ny ilaina fahaiza miaina sy fahendrena de ny fanajana ny hevitry ny hafa raha niantso ny collectif des candidats hoe ny apasapito ny fotoana ny dikan'izay io le sary de hitatsika mihitsy zany fa tao anatin'ity bus ty le tovavy kely teo zany de ohatran'izao itindray aloha zany mety kongo fosa kickboxing ty za lasa iny ty fa tonga de tena misy sary maromaro an zany kaja hita daholo ny endrika izy ireo ato zany sady manao satroka manao kasibosy zany hoe miafy ny endrika izy fa misy sary maromaro an zany paritaka ahafantarana ny endrika ireo olona reo efa nikisaka fa ny vaovao aloha zany sady miteny vaovao ihany tsika efa eny atoerana ny député fetra ary miezaka zany manina moa zany manao fandaminana fifamovoizana député fetra dia zay voafety tao boribory tamin'ny fahadiny mba ahafahany fiarakodia mandeha miantoka ny filaminana ary mampitony anko reo olona maro samihafa fa nisy député timy manankiray voatoraka zay ny teny anko hoe député feno rahalambo manana zany voatoraka zay zany vaovao dia i Roland Ratsiraka sy ny candidat ajo andraina anarivelo efa tongena toerana koa am'izao fotoana hitenenantsika izao enikajara Rakotomanatsoa zany betsaka ny vaovao betsaka ny vaovao fa miezaka zany hizara ny zava-misy eny antoerana eny ao anatin'ity hafanana ity ary reo olona moa zany zay miaradia amin'ny collectif des candidats dia betsaka no mijoro vavolombelona zava-misy teny ary manao fizarana an'ireo sary rehetra zay miodina eny atoerana am'izao fotoana zao iarfidy anko ndiaka vaovao iny fa tsy lasa iny akory tomponatoka voalohany mihitsy eny tsy maintsy mandeha mijery hoe ina
eny ary zay zany ny collectif de candidat no niantso ny malagasy hoe tonga avy eny iaraka aneo an'ilay firaisakina hoe mila fifidianana madio tsy mandraran'izaniza ho tonga eny zany fa ny farafahakeliny amin'ny fifanajana sy ny fahazakana ny fahasamihafa-kevitra dia ny fanajana n'izay hevitra hoe raha tonga eny ianao zany na ianao miaino n'izay kabary eo sy manaraka an'izay na ianao tena efa resy lahatra amin'le ambara eo anivon'ny collectif de candidat zay ny tokony ho izy ny fahatongavana eny ankoatran'izay zany a dia efa fiomanana anakorontanana sy ny fifandonana izany hoe efa tena fiantsiana mihitsy ka izay le ambarantsika io tsisy manana tombontsoa amin'izany amin'ny mampanao gazety za ray-pianakaviana malagasitsika tena ny farafahakeliny zany ao anatin'ny ataotsika hoe aloha ty akisako fahatorona mana teknisiana hoe arifa ohatrany centre tsara de lasa ary am'le caméra diso azy zany no mitodika ny farafahakeliny zany de zay hoe mifanaja ao anatin'ny fahasamihafa-kevitra zay zany ny farafahakeliny izay ilaina amitsika am'izao fotoana zao mifanaja ao anatin'ny fahasamihafa-kevitra fa tsy izay ny zava-misy tsy mianaja olo tsy siny zany fifana de tonga am'ireny zavatra reny kely fotsiny ary io tsika tena mila mitandrina zavatra kely fotsiny de mety hiteraka nenina eto am'le firenena hipetraka sady eo amin'ny tantara reny fa androany 17 oktobra dia misy olom-bofidy mitarika olona anao sotasota amin'ny malagasy mpiray-tanindrazana aminy petraka amin'ny tantara zany fa ho tonga tray zany za zao de tena te antany mitovy hevitra am'izao ve ny eo anivon'ny bromaritry ny teny mera-pirenena mitovy hevitra am'izao ve ireo solom-bavambahoaka IRD rehetra ary tazapotsiny an'izao zava-misy zao ve ireo afaka mitondra ny raha rainy anivon'ny fitsarana sy ny sisa etotsika de mampirisika mihitsy ny hoe tena tokony mijoro ny olona rehetra iaran'ny herisetra mitondra ny raha rainy anivon'ny fitsarana ireo eo anivon'ny pôle des avocats raha tsy diso fa ny razafa manantany eo anivon'ny candidat ihany koa de hoe ireo rehetra iaran'ny herisetra na iaran'ny tsirariny ny fisamborona sy ny sisa am'izao fotoana zao dia misokatra ny varavaran'izy ireo am'izay andrafetana ny paikady ahafahan'izy ireo mitory sy arovana ny zondrainy olona reny zany zavatra zany a dia zaraina amitsika satria dia misy farafahakeliny ray olona ekena ao anatin'ny vanim-potoana mafana eto amin'ny firenena ohatran'izao de tena tsy maintsy miariary ary tsy mampanina fahasamihafa-kevitra ekena fampifandona ny hevitra fa rehefa tonga am'ireny hoe vehivavy ianao manao akanjo volomboasary zany ianao de hoe tsy maty manota afaka manao zay tianao atao de olona ny anaty biso mandalo ny takarina de omena ny totondra de taxi moto milalao telefôniny reny lazaina fanaka sary de endahana everina fa tsy araka ny tokony ho izy zany de ny fanontaniana lalindalina kokoa anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe zay ve ilay fifampitaizana ara-politika eto amitsika de tokony ateza sy aharitra hatramin'roviny zany hitondra inony eto amin'ny firenena zany ary iza ny mahazo tombotsoa am'izany iza ny mieritreritra fa azo tombotsoa rehefa mitotongana ny fifandraisany samy malagasy eny amin'ny fiarahamonina eny na tiana na tsy tiana samy eny amin'ny fiarahamonina ny malagasy isika menakavy reny samy eny amin'ny boribory-tany fahadiny iza mahazo tombotsoa amin'ny fitotongana ny fiarahamonina eny ny lonolono ateraky reny zava-mitranga reny eny amin'ny fiarahamonina de miantso zahay re olona isaorana be de be ireo nanao cordon de sécurité ny feny olona teny am-pasapito ho an'ireo anivon'ny collectif de candidat fa natiana na sira de exploit ngeza be zava-bita goavana ho an'ny collectif de candidat ny rindran-damina napetraka izy ireo tsy nisiny fifandonana samy civily manoloana n'ireny herisetra sy fiantsiana ady reny zava-dehibe zany raha ny kabary ny collectif de candidat de hoe milamintsika tsy mikorotanytsika ilay antony ijoroana de tsy nifandona amin'ny samy hafa hevitra eny akianja fa ny antony ijoroana de hoe ty fifidianany ty re olona diovoloha ny tokotany fa zao tsy maintsy miatrika fifidianantsika ary alao andeha ny fifidianana fa tsy fifidianana feno osika fifidianana efa vita mialoha no atrehany eto amin'ny firenena ny antony ijoroana de zao ifanina antsika ao anaty fifidianana fa aleo mba manara-dalàna daholo ny rehetrarehetra zany ny adevitra andao tsika hifampatoky rehefa vita ny fifidianana izay hifampatokisantsika ry izay resy de resy izay mandresy de mandresy fa rehefa madio ny fifidianana mafamevoninahitra ny maharesy sy ny resy satria samy misy vahoaka ao an-damosiny ny isan'ny fidy fotsiny tsy mitovy fa samy misy vahoaka malagasy ao an-damosiny zay eny le tanjony nidikan'izay a everina fa tsy mendrika atsika nitranga taka ireny fa niry razafy manatany ya efa tonga ireo candidat hitantsika am'izao a vahoaka marobe satria tena mazana ho an'ny vaovaovaoray mazana ny fihezana
ny pombany collectif de candidat zany a mba tsy ho tonga nle fiantsina ka hiditra amina ady zany a raha ny zavatra nitrangandroany tena ireo service d'ordre raha nambara teo ianikajarako to manatsoa reo rantsany indrindraindrindra ho an'ny atokotiky Madagasikara tena miboliboly tamin'ny fahadimy mitandrina be mihitsiny zany a nisy fahaverezana telefona teny a nisy fandratrana olona sy ny sisa raha tonga tamin'ilay hoe famalina zany a de tena zava-doza ny nitranga teny a na de efa tena nanatona ny rogaroga mihitsy aza zany le mpanoana ny collectif de candidat na nyentsika azy reo a nanao taridositra ny volomboasary a dia ny fe ihany ny fe ny vatana teo alohan'le hoe fahatezerana ny filomarika Ravalomanana hitantsika teo ny lalan'ny filaharana zany a dia niakatra iny am'izay rara iny a de iazo anapasapito zay zany a iazo camo météo zany zay zany lalan'ny filaharana raha ny vaovao zay ampitainy namana eny antoerana zay marobe reo vahoaka fa lizy anie rehefa sendrany be no vitsy anery zareo de mahay mipiripirina ihany na izany aza dia misy miteny zany manoloanany hoe reny zavatra zay lasa reny a tokony hiverina amin'ny tompony zany satria tsy manana zoaka zavatr'olona zany a reo tena toerana zany de ny solomavamoaka ihany koa moa zany a misy an'izay hoe voatoraka zay voatoraka vatsa voatoraka voatabia zany zavatra nitranga rehetrarehetra androany zany a fa le fahendrena sy le fahamendrehana goavambe mihitsiny misy namana maromaro mandefa hafatra ty amitsika inikazarakoto manatsony amin'ny hoe malahelo tena malahelo mihitsy am'le zavatra mitranga am'le hoe lay etraketraka politika lay tsy fahazakana demokrasia amin'ny alalan'ny faneho-kevitra lay fambolena korotana lay fieverana fa ho tompon'ny tanàna ka hoe izy meritreritra fa azo miboliboly tamin'ny fahadimy a dia zany tsy mety eto zany zao a mandalo ny tsena ny tsy mialonjafy apasapito iny any gamo iny zany a ny candidat sy ny etsika fotsy a reo vahoaka marobe zao hitatsika amin'ny sary zao zany a eo antsena tsy mialonjafy efa ho tafavoaka eo amin'ny gamo miaraka amin'ny sainam-pirenena zany de mba eritrereto zany enikajarakoto manatsoa satria tsy mora ho isika raha ny vaovao azotsika mivoaka sy miditra eo ny fehezana an'le olona zany hoe tena mazana be ato a mitazona an'le folon'ny olona tsy amaly fa tsy mbola mahazo directive na consigne am'zany ary tsy zany ny eritreretina dia raha reto zany namaly an'reto olona vitsivitsy kely latsaka ampovoany ny etraketraka teo de inona ny zavatra nitranga tam'ty androany ty de tena vendredi 13 araky ny tena fatahorany frantsay am'le fahatelo ambin'ny folo a rehefa zoma ohatran'izao zany io zany a hitatsika mandalo ny vavady ny lycée technique apasa natao a dia reny olona fa eo ny olona ary tonga teny reo candidat mazava ho azy tsy voasakana ary tsy miempotra ny olona tsy nandaitra zany lay fampitahorana satria ny androany maraina dia ireo nanao volomboasary reo tonga meloty eo amin'le rond-point de nieritreritra zany hoe isakana le zany hoe tsy ahomby fa raha ohatra ka demokrasia mivantana raha no jerentsika fanirahazafy manantany ka ho isaina ny olona dia mazava be ny tsara eny akanjy fa tsy marina ny filazana fa dia misy afaka mitoko tena fatratra eto fa tompon'ny Madagasikara na tompon'ny commune ray na tompon'ny faritany ray na tompon'ny fokotany ray na tompon'ny district ray fa misy vahoaka maro lafy ao anatin'ireny sehatra fa misy vahoaka maro lafy ao anatin'ireny sehatra misy ny olo-pireneny reny ary misy olona manana ny heviny isan-karazany mendrika ny hoenona sy mendrika ajaina fa nirazafy manantany ao anatin'ireny izay no mahatonga ny hoe hitan'ny havany fotsiny ary miariary manoloana ny tantara am'izao fotoana zao a ny zava-mitranga maromaro ny vaovao ao sy ratolo janary zay moa tsy maintsy asefeo kely ara sy azafady député voninahitry Florivre Rakotovao ihany koa ohatra nitazako eo député Roland Ratsiraka Roland Ratsiraka ny Flo Rajonar Mapianina candidat Rajonar Mapianina ihany koa hitako candidat Ravalomanana teo candidat Paraine Auguste ihany koa candidat Paraine Auguste ihany koa teo candidat Ravalomanana zao sariny raha tsy eto Jean-Jacques avy orinany aitsy izy
ay mampiditra an'le fiara ay mampiditra an'le fiara kandida ajo andranao narvely ty eo ambony izy moa de isan'ny lohamanetana ihany ko anatin'le collectivité izy ihany ko sady goavagoavana ny lavalavo zay iny kandida eny ary zao zany zava-dehibe no ahafantarana ny kabarin'ireo kandida zany enikajy manoloana an'le zavatra nitranga teo zany zao aneny tena ahitana an'le hoe le olona netraketraka teo hoe ay zarizareo am'izao trangan-javatra fa tsy hoe am'le olona vitsikely no manao parady ozy mifitenenana zay fa vaky nandositra nanao taridositra ny ala am'le toerana rehefa nanantona am'izay zany le maro anisa betsaka teny toerana dia nkisaka tam'le toerana fantatra ihany angefa matahotra zareo fa zao eo am'le fotoana zay mba ampisehony aloha zany fa mba mila ampiseho koa izy hoe mba tokotanana io koa mety hoe ny zavatra azo sy ny vola ampiasaina koa tsy maintsy mba hamarinina ataona fa nalaza moa tatoato ny resaka fizaram-bola ary de miraradraraka ny vola fa ho hitatsika eo ny tohan'ny raharaha-pirenena samihafa ho atsika eny akanjy eny zany a misy vaovao ty sokirin'ireo TGV hatrany ampandeha ny anaty taxi be voankazo tanana avokoa hatramin'ny mpanao gazety lasibatra mpanao gazety ray ny voasitona ny findayany mpanao gazety matianina ny mampitan'izany vaovao zany fanirina zafy manatany eny akanja dia miariary zany am'izao fotoana zao hoe iza re olona ny tena mitarika any mety ho fanakorontanana fa de izay eto amin'ny plateau eto amin'ny angaredona de misy atao hoe tsy rary ny seriseritra samihafa zay de mba misy ihany koa ny miaro azy ireo sy ny manohana azy ireo anatin'izany ka miantso hatrany tsika eto amin'ny fandaharana angaredona ny Anarivo fahatelo efa mihoatra roapolo telo amby raha ny taona ao anatin'izany taona arivo fahatelo zany tsitsika ambara ao anatin'izay de efa ty anatin'ny fotoana moderne tsika ary miariary amin'ireny sary reny ny hoe tsy any amin'ny moyen âge tsony tsika fa azony olona sary hatramin'ilay vehivavy mitifitra totondro manao erisetra amin'ny olona ao anaty taxi be izay mandalo hitatsika teo ny sary milaza an'izany zany hoe fa tsy fotoana tsony zany zao ahafahanao misokajy ny olona rehetra ho tsy mahara-baovao na ny olona rehetra ho vendrana daholo fa dia tokony fotoana izay anekena ny fahasamihafana zao ary ao anatin'ny fanekena ny fahasamihafana no fanomezana voninahitra satria ny hevitra tsy mitovy tsy tokony hanimba fihavanana ny hevitra tsy mitovy tsy tokony hitondra any amin'ny fifampikasihan-tanana ary ny hevitra tsy mitovy tsy tokony hitondra any amin'ny fifanaovana tsinitsinina zay le ambarantsika foana hatramin'izay hoe atraiza ary mety afara amin'ny inona moa ity fomba fanaovana politika eto Madagasikara ty ilay filazana fa rehefa misy ambarany eo anivon'ny antoko-panohitra dia ambara fa mpanakorotana mety hitondra hatrany amin'ny inona zany rehefa misy ny mitondra tsikera dia ambara fa tsy mahazaka sy tsy tia fandrosoana rehefa misy ny samihafa hevitra dia soketaina amin'izao fomba fitenenana rehetrarehetra izao zany rehetrarehetra zany no nitaizanantsika teo amin'ny resaka politika tao anatin'izay efa taona 5 taona zay rahantsika mahalala ny vokany fa misy olona mieritreritra no tsy maty manota ary de tonga hatrany amin'ny fitarihana olona anakorotana eny an-dalambe zany na de efa namporofoniny teo anivon'ny collectif de candidats tao anatin'ny tapabolana nanaovana an'ity hetsika hitakina fifidianana madio amin'izao fotoana zao ty fa milamina ny olom-pirenena miaraka amin'izy ireo ary hevitra no entina hifandraisan-dahatra eny akanja namana teknisiana samihafa efa mahazo vaovao afato efa mandeha ny kabary eny akanja afaka mandrotsaka ny mivantana avetsika na ny direct avetsika na yary le ay zay zay reraka eo vitsika samaro ay rehefa matsika zany de mandeha sa hoana tsy maintsy mandeha tsika hitatsika sinema rehetrarehetra natao omaly reny tsika tsy manaky lalaovina sy mpanao sinema andrindraindrindra tsika tsy manaky oetina jolamboto marina ahoana ozy ny ramaly eo zay fanjakana lohamboto ataotsika
Siela velona. Zakana no ambotsa ataontsika ela velona zany mihitsy. Atika tsy voavity vola. 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 Zay rehetrarehetra eto raha iny zaraka ambe folo mianaka. Miady matsika. Zaya vonina ny faninana fa ao anatin'ny kilalao madio satria zahay tena sportiva makoa sportiva. Matoa zay mahavita dia be reo tena mahay sport daholo ary matanjaka daholo. Tsy malaika tsy fanarahan-dalantsika fa tsy maintsy misy fagany zay zavatra tsy mety rehetrarehetra reo Atsika any alohan'ny raitsika mandray fitenenana ny namana hafa dia rosatsiroso 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 sakanaizay atsika Manasoa tena moa zany ny Raobenandry akony ty atia io ambony tomobile miaraka amin'ny candidat ny secrétaire mpanambateraka nasionaly député Sono giocarla dia. Quello da sotto via. Si può da sotto. Ya, si tolo lit. Ieka, ya. Io fandaminana samy hafa zany re olona ny mandeha am'izao fotoana zao eny akanjeny dia misaotra andreo namana mpanao gazety sy technicien ambadika ao zay manao ny tsy ho zavatra Siratolo Janary fa nirazafa manantany azo antoka hoe tsy ho ela dia iverina ny kabary fa mailomailontsika mba ahafahana mampitan'izany mivantana dia zao mitotoafo ny fankahirezana atsika eto amin'ny plateau am'izao fotoana zao atsika miasa rehetra zany tsy tena tsy ho voavaly tsirairay akory izy ireny re olona ho anareo olom-pirenena ho anareo tapaka sy namana ho anareo mpiray tanindrazana manerina nosy dia misy namana ato manao fanamariana maromaro sady manivana ihany satria misy ny tezitra tena miteny zavatra maro samy hafa ihany koa fa dia anankiray tia izay iveriko hoe zava-dehibe no izarana azy hoe les faibles utilisent la force quand ils n'ont plus d'argument. Misy namana zany mandefa an'izay ato ty zany ny sary aloha am'izao fotoana zao sary mizotra izy ty mbola mitoy zany zay di zay tsy hitako le repera nama ay ry ny fiangonana anankiray ry vao miala eo amin'ny ombgamo dia ohatrany hoe midina makaty aiza ho aiza midina ty ny cimetière hiditra ty amin'ny cimetière dia mitoy zany le mbola tsisy tena kabary aloha zany teo namana Siratolo Janary raha zao zava-mitrango zao fa dia be fa dia vahoaka anarivorivony maro re olona no manaraka an'ireo nivony collectif de candidat tafita ny afatra satria dia mifampiambina sy mifampijery ihany koa ny olona dia samy resy lahatra hoe zony maneho hevitra ao anatiny dia be ampilaminana ary tsy izay hoanina androany no zava-dehibe na antony idinana eny akanja fa ny ametrahana tontolo ara-pifidianana madio atongavany mpitondra madio eo amin'ny fitantanana firenena misy vaovao avy ato amin'ny namana Siratolo Janary avy hatrany dia arahantsika arotsaky siona fa mivaovao lehibe ny anosy aloha zany dia afaka irina Andriamasinolo zay aloha zany afaka eserina mbola miantso ny natoerana indraytsika miezaka maka an'le hoe ahoana le endriky le fahafahana LPV sa amin'ny endriny inona le izy fa androtsaka izany tsikelikely eo sika satria mbola miasa amin'izany moa zany tsika fa
mafana le izy zany enikajarakoto manatso de zaraintsika aloha azakakytsika ndraindray mikisaka eto de ndraindray ary de simo ambadika ao enikaja miaraka amitsika eto de mifandimidimby eo zay mirahalahy tena mafana koa ato amin'ny studio de tsy maintsy mivoaka kely misotro rano isorana zany reo mpanaraka atsika marobe ihany koa zany mba mahatsiaro atsika de mba mitondra croissant kely enikaja mitondra croissant kely ao ambadika ao de misy manontany hoe ahoana ve nareo ahoana ny tondrana sandwich ve takosy fa misy manontany fa tsy mampaninina zany fa itiny efa asa dia oentin'izay vaovao zay ka omeko any ankajy indray aloha zany satria ezaka haka ny vaovao eny anosy satria misy fifaliana ihany koa eny anosy eny ny akanjo fotsy dia izy ireo mieritreritra hoe de hamonjy ny filaharany ny reto collectif de candidat ireto aterina zany fa niakatra tatia pasapito tsena tsy mialonjafo zany ny lalan'ny collectif de candidat mandalo teo amin'ny gamo de tio hitatsika ty zany efa midina moramora maketia amin'ny cimetière zany mandalo ny sekoly sy ny kanonina zany izy tia de io hitatsika io mihitsy io hitatsika io dia midina moramora de rehefa tonga ao misy sapanana eo amin'ny devaran io lalan'io rehefa avy eo de eo zany azoko antoka zany azotsika antoka fa iodina zany ty lalan'ity rehefa avy eo enikaja handray any Ambatomainty vesa handray an'Andravoahangy ho hitatsika eo zany fa lalan'izao aloha zany de lalana zay averia pasapito mandalo ny fasana enikaja tsy misy tsena eny amin'ny manodidina an'iny toerana iny tsisy tsena eny amin'ny manodidina an'iny toerana iny ary ao anatina atao hoe filaminana mivarotra ny mpivarotra ny olona mivezivezy no ilay diabe de ny fiara no somary miafiafa na izany aza afaka mandeha ihany ny fiara amin'ireo toerana samihafa raha nitatotra izay voaraina izay zany ny vaovao nampitainy faniry Razafy Manantany teo momba ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro no afahany fitsarana izy zany tsy mbola misy fanampim-baovao moa tena noresahana teo satria manangona an'izany ihany koa hoe inona no loam-piampangana tena nanenjehana azy inona zany ny azomana azy tany tsy ampy zany ny vesatra sy ny sisa samy manahoana ary tsy Rina Randriamasinoro no rery fa nisy olona naratra tao nisy olona voasambotra tao ny raharaha mpitsarana mikasika an'izany rehetrarehetra ihany koa dia andrasantsika fanampazana misy moa izany fa ankilan'izay eny anivon'ny anterimeran'olona ihany koa dia misy vaovao zany ampitain'ny mpanao gazety any nyresaka tamin'ny mpanao gazety ny olona Ravalomanana Risara zany de nilaza hoe tsy amboadidy ary tsy ady fahefana raha ohatra ka averin'ny HCC amin'ny herimanana Razafy Mahefa ny fitantanana ny ndraikitra amin'ny mahafiloam-pirenena mpisolo toerana azy raha nyresaka tamin'ny mpanao gazety androany zany izy tia io maraina io moa dia ireo olona zany dia nifidy ny Risara Ravalomanana ho filohan'ny anterimeran'olona 510 izy ireo no nanao an'izany fifidianana izany tamin'ity androany ity izany zay zany ny ampaham-baovao ihany koa iverenatsika amin'ny antsipriany moa zany rehetrarehetra zany tsika efa nanasogadina tetony amin'ny hoe be de be ny fandikan-dalàna hitan'ny besany maro manoloana ny zavantranga teny amin'ny anterimeran'olona fa de zao ny sary eny akanja tompoko lasy tompoko vavy sary mivantana izy tia ariary zany ny atao hoe farany mbola tsy farany le filaharany fa de tsika zany efa ty ambany aty moa sarotra be ny hoe azahoana sary ambony satria midina zany ary le pakasary de avy aty ambany toerana amitsika miteny zao de tsy hita fa de zao mitomandavana mpilaminana zao ny diabe ataon'ireo candidat endriny malagasy endriny vahoaka malagasy tony zany zao ny mpitazana eny amin'ny manodidina eny tsy maintsy miasa misy fanasana fiara eo akaiky eo misy toerana garage eo akaiky eo tsy maintsy mitady vola fa tsy afaka de mandeha io ndray raha Sylvain io tazana io Justin azafady ici eo amin'ny mandalo mibraopokotany nanjanahary Deza zany zay zany zao ty toerany ty mandalo mibraopokotany nanjanahary Deza manararoatra kely tsika enikaja nahazo fahafahana vonjimaika Rina Randriamasinoro fa eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana sous contrôle judiciaire dia amin'ny faharaiky amin'ny 30 ny volana oktobra no fitsarana zany zay zany no vaovao zay mbola eo ndray tsika satria ao anatiny manko tsy azo idirana de maka tsikelikely zany ampaham-baovao zany zay nabarantsika zay Fanira Razafy Manantany
ny tatitra voaraeny ankanja zany am'izao fotoana zao dia milamina tanteraka mivarotra ny mpivarotra ary dia tsy misy fanakorontanana fitadiavam-bolan'olona efa tsy hita eny intsony ny mpanakorotana zay zany satria tsika tsy afaka hiteny hoe tsy nisy nanakorotana teny fanirrazafy manatany fanerahantsika nalala teo a fa de nanakorotana teny ny pomba ny volomboasary ny mpanaradia nga Andry Rajoelina ny ariary ny daroka olona teny sy ny sisa fe zava-nitranga zany resantsika zany tamin'ity maraina ity ary manapirofo an'izany ny sary sy ny sisa fa efa tsy hita intsony ny mpanakorotana firenena ny mpanakorotana ity dia be ty am'izao fotoana zao fa dia mandeha zany am'zotra pilaminana izavy izy ireo raha ny sary hitatsika aloha zany fambarantsika teo ihany mandeha tongotra ary de miatrika mihitsy kandida maromaro lavidavitra kely moa le sary de tsy hitatsika izy ty mantsy fanirrazafy manatany tsara ny manamarika hoe tsy misy ny fotoana zay tsy miara-tonga eny daholo ny kandida rehetra efa misy aloha ny solo-tenany eo kanefa misy de misy ny miditra eny am-pandehanana zany satria zay moa zany ny fandaminana samihafa fa dia mandeha midina soma tsara ny namana mpanao gazety maromaro ihany koa reto dia arabainy koa raha kastra ty zoko be izy moa ty makasary ty amin'ny sisiny ty de mbola dia na de tsy miaradia amin'ny rehetrarehetra satria tonga de hitaketo zao hita tamin'ny rakotson iny hitaketo zao sy ny ekipa de amtehaka ny olona ary zay le hoe filamina malagasy reto fa de olona milamina ohatran'izao eo amin'ny fiangonana fialofana zany zao ty miezaka mametopo tsika enkianjarakotomanatso zany mba azon'ny olona tsara di hitatsika am'izao miakatra zao ny taxi be mandeha tsara le fifamovoizana eo amin'ny fiangonana fialofana zany Anjanahary Deza iny io hitatsika io eloavany sainam-pirenena malagasy avelatsika aloha enkiaja isotro rano ihany ko satria enkiaja eto milidy ny fandaharana eto zany de zay sino postadisy iarfidy ramanandray be ihany ko sady stopera ny libéraux no manao gôla indraindray any ambadika any satria lasa namonjy izy boribory tamin'ny fahadimany iarfidy ramanandray be dia lasa nijeriny zava-misy ihany ko tsy lavitra azy eo zao hitatsika amin'ny sary zao zany de efa manomboka ho tonga eo amin'ny sapanana Anjanahary eo amin'ny Devaran zany de rehefa eo de hitatsika eo hoe makaizandray zany ity lalanty de mivoaka ny isa-tokantrano ho an'ireo nahazo vaovao zany tery anosy raha ny fanampim-baovao asika dia efa lasa zany namonjy ny etsiky ny kandida zany ny teny anosy zany zay nameo firaisakina zany ho an'ny Rina Randre Masinoro tamin'ity marainty de namonjy an'izay filarana izay tony le vahoaka ary zay le manahirana hoe raha sanatsika retolo reto moa zany satria ny vaovao azotsika tamintsika napita ny vaovao enkiaja de hoe tafalatsaka ampovoany raha olodinina zay manko nampiteny hoe tafalatsaka ampovoany fa mandrafitra ny fomba ahafahana maky eo de zay le tena tsy maintsy misy tonga saina anatin'ny collectif zany sy mipanohana hoe aza miditra am'zany tsika fa aloha izy ande fa rehefa nanantona zany lay olo-pirenena mpanaradia ny collectif dia nanao taridositra zany lay solombavamboaka sy ny vadiny ary mpanaradia aminy eo amin'ny sapanana zany de hidina moramora zany makaiza eo amin'ny sapanana eo amin'ny Devaran ty misy arian'ny taxi be eo hidina ato akavanana zany io hitatsika io midina miakavanana eo moa zany misy ny braopokotana Anjanahary Deza ao iakatra eo ambony pick-up zany de kabary eny ary efa namanasy miandry ale kabary ndray zany tsika efa eo ny kandida eo amin'ny sapanany Devaran zany Anjanahary ny atao hoe Anjanahary de misy efatra Dezaina zany zay zany ka ny kandida Hery Rajaonarimampiany zany mikopakopatanana izany tahina Razafinjoelina efa eo raha ny sary hitako tamaraina de hoe miara-mankalaza ny anniversaire anjanany izy aloha zany anao fa iny efa ty efa tonga miaraka amin'ny rehetrarehetra ty andrasana ve zany fanirrazafy manatany ny fahatongavana secrétaire général ny atokotiky Madagasikara miaraka amin'ny reto kandida reto eo indrindratsika zany zao mbola tsy fantatsika ny namana mpapita vaovao atsika ato ambony pick-up zay ny tsy nahazoko azy eo zany zay ny tsy nahazoko azy eo sady akasary izy zany miasa daholo ny ekipa rehetra fa rehefa mandeha le kabary de Rotsay sy Ratolo Janahary eo Anjanahary zany am'izao fotoana zao ny kandida daoary
Tubali. Mula solidaire amin'ny região fula zay. Olha a cursinha tá no rival. Sutengan Robert na onde? Si miara kan tiga ya sabtenya famanya tiga. Bayinya menilai dari kami ada sanisi. Ya, dengan yang saya saya pula tinggi yang pakai dia manja apa tahu cikai yang amretu kandidaria itu mengatakan ariau. Siapa tako? Adanya profesor. Ama saya cikai dari pun lalu na. Ah, syariawan jangan biar ketawal mengatiga. Biasa cuaca. Asalkan pun. Asal tiga sedikit. Besok nama tu, patulungan ni. Besok nama patulungan kata sama dia. Lewat dalam mikro. Sama berapa? Yang lepas lewa. Ya, ya. Ini sama. Ya, ny kabary ny collectif de candidat teny Anjanary teo amin'ny Sapana teo amin'ny Devaran initatsika teo iny zany ny candidat Marc Ravalomanana nandray fitenenana farany teo nandray fitenenana teo ny osolotena ny candidat André Robel izay mitsabo tena ny ampitan-dranomasina moa no ny faharatrana nahazo azy teo amin'ny tandrifin'ny masony ny kabary teo ihany koa Andriamatoa voninahitra izay na solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny distrika ny Morafeno be izay misolotena ny candidat citeny izay any Tomasina manatanteraka fandevenana ny vady ministra sady solombavam-bahoaka teo aloha Daimananjara Joaneta mitondra ny teny fampinonana azy isika ny kabary teo ihany koa ajo André Nainarvelo ny collectif de candidat eny antoerana Parrain Auguste Roland Ratsiraka Hery Rajonary Mapiana iteny ihany koa zay handray tsy ela ny candidat Brunel Razafy Tsiandrofa Tahina Razafy Njoelina maromaro ireo solombavam-bahoaka eny antoerana ny solombavam-bahoaka miboribory tamin'ny fahadimy fetra Lamjafimbololona ihany koa efa tafaraka eny satria rehefa avy teny anosy zany député fetra de niazakazaka rehefa naheno ny zavatra nitranga teny Ampasapito satria izy député solombavam-bahoaka miboribory tamin'ny fahadimy de nanenjika teny Ampasapito nitondra ny fandaminana ihany koa mba tsy ho tratran'izay provocation izay dia efa manaradia ny candidat amin'izao fotoana resantsika izao zany dia midina amin'iny Anjanary iny zany ny collectif de candidat
point anankiroa zany nanaovana kabary point voalohany tandrefiny gamo de teto amin'ny devaron faharoa de zao zany midina moramora ny fahitana n'io fidinana io zany de eo atanana rivokely zay ny fomba fahafatara maro eny amboribory tany fadimy eo ndray zany de misy ny lalana zany zay ahafahana miodina makany andravoangy misy lalana mahazo any manjakaray sy ambodivona de misy le lalana anankiray miazo any Ambatomainty sy Amboditsiro zany zay zany no lalan'io am'izao fotoan'izao inona ambarako atsika iny le fidinana zany zay ampilaminana tanteraka ary vahoaka maro no manaraka ny collectif de candidat de mivarotra misy mpivarotra misokatra tsisy voaeligelina nandalo zao teo amin'ny tsenany tsy mialonjafy dia mivarotra tsara ry fanja sy ry saloha mivarotra tsara ao aminatin'le hena mafilotra tsara le sakafo gasy mivarotra tsara daholo mpanao brocateur sy ny sisa ny sisa mivarodamba mivarotra tsara de hitatsika zao midina moramora avy teo amin'ny devaron zany ity lalana ity zany miezaka mametopo an'le lalantsika enkazarakoto manatso sy Siratolo-Janahary ny anton'izay zany mba araka tsara le filine sur terrain zany ny mpanaraka atsika amin'ny fahita lavitra na amin'ny tambajotra sosialy indrindra ihany koa ny amin'ny radio satria le amin'ny radio manko zany mety tsy mahita sary izy fa miaino izy hoe aiza zany de mba manazava kely antsika misy vaovao maro samihafa fa za nangona vaovao dia enkaja ihany koa zany hitondra ny vaovao ho amintsika izany zao aloha zany ny eny atoerana zany eto Anjanahary ty manao cordon sécurité de tandrifiny docteur Jean-Claude ty randretahina Jean-Claude eo ampitany eo misy mivarotra sambos aitsika tsara manko le tanàna de zay ny amezako ny détail atsika rehetrarehetra eo anelalela Anjanahary de Zosy Anjanahary de Za zany ity resahako atsika ity nisy gazety vahiny de manao interview ihany mantany manao interview amin'ny candidat Roland Ratsiraka ao anatin'izay sady raisoara inkajy de mizotra filaminana tahaka an'izao moa zany le diabea tena enjana ny maka ny sary sur terrain re olona ary de tena mankahery ary makasitraka ireo mpanao gazety manao ny entso zavatra ihany koa ny équipe-ny fréquence plus fréquence TV ny équipe-ny Cool TV FM ny équipe-ny MBS radio télévision ny équipe-ny ABC radio télévision ihany koa ny équipe-ny Dreamin radio télévision ny équipe-ny Top radio ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia miara-disy miara-dalana ny tiako ambara am'izany ekipa be deaibe zany de tsy maintsy misy ny sary azahotsika an'ireo any amin'ny rambony zany hoe any erina zany fa aty aloha moa no hitatsika ao anatin'izay rehetrarehetra atao hoana fa arahana daholo zany rehetrarehetra zany dia ankasitrahana atsika misy vaovao eny anivony anteny merandoolona andrasatsika ny fanamarinana an'izany mpanao gazety moa zany jereny eny amin'ny hoe miditra ao amin'ny braoan'ny filo Herman Arzafy ny général Richard Ravalomanana de mamoaka entanao zany mpahambavao zay am'izao fotoana zao ny fanao gazety sur terrain no andrasana nomeny antsiprian zay hoe zay tokoa ve ny zavanisy satria loha ranom-bavao avy eo anivony temerandolona ihany no aenotsika an'izany vaovao zany am'izao fotoana izao efa nisy ve ny famindrapahefana satria raha ohatra zany ka efa nisy ny famindrapahefana dia rariny sy hitsiny zany raha mbola tsy nisy de ho hitatsika eo tena zay tokoa ve ny zavatra nitranga satria fa dia raitsika eo anaty fitandremana daholo izany vaovao rehetrarehetra izany ankilan'izay otsimpiako kely ty namany ty avy any Rivomamo zay moa raha avy amin'ny lafindray zany dia avy any amin'iny faritra Itasy iny ao Rivomamo raha maromarona kokoa sady manao kokoa atsika rehetrarehetra tsy afaka vahana akorytsika menakavy hatrany Dego hatrany Antsiranana hatrany Fort Dauphin hatrany Mahajanga any ambanivohitra Feneri-Vesta ny faritra Toliara iny manaraka ny fandaharantsika am'izao fotoana zao dia misy vaovao samihafa ihany koa ty zany fa dia atao kokoa hoe ankasitrahana ny fanarahanareo ny fandaharana manana hevitra moa ty Rivomamo zay ozy ty namany ty miaino anareo andro manalina mba asaivo miparitaka ny faritra ny etsika fa maika be ny aty amin'ny sisiny ny zava-dehibe indrindra de ilay fahafantarana hoe inona moa no antom-pijoroany zay moa tsy de hitiavako loatra le fampiasana le vombolona hoe grevy ny grevy zany mantsy de ohatrany hoe any amin'ilay heviny mihiba
fa ity antony ijoron'ireo collectif de candidat ity dia ilay lafiny miabo ao anatin'ilay hoe hetsika izay atao tsy de tiako ihany koa mampiasa le hoe fitokona nanagrevy satria raha tena tokony hoe izy tsy mitokona nge ny asa-panjakana am'izao fotoana zao fa tokony mandeha tsara tsy mitokony na tsy mihetsika akory ny asa fivarotana fa mandeha tsara tsy mikatso akory ilay fiainana andavanandro ny olona fa mandeha tsara zany hoe tsisy zavatra mitokona zany am'izao fotoana zao fa ilay faneho-kevitra hitakina hetsika hitakina fifidianana madio candidat manara-dalàna mpikirakira fifidianana tsy mitanily ary ilay tontolo mpifidianana milamina isoroana ny krizy izay ilay ataontsika hoe antony miabo ijoroana ao anatin'ilay atao hoe fanatanterahany collectif de candidat nilay hetsika am'izao fotoana izao zany faniry razafy manatany za mo eto zany sady mampiakatra mampidina solomaso satria adiny koa le video pré zany de sahirana tena mazana be raha ohatra ka vonina lay soratra tokony nivakitsika eo namana si satria misy fitaraina ny mpanao gazety namatsika zany ty am'izao fotoana izao no nitranga teny pasapito dia hovakitsika maika be izy ty zany satria voatohitohina ny asa fanaovan-gazety Germaine Menjanary mpanao gazety iray afako asa M24 ve no nisedra ny faratrana sy ny zavamisy tamin'ny sabotsy lasa teo izao zany tamin'ity androany ity dia ny mpanao gazety nyty tandrazana toko rafalimanana indray zany no sendra ny zavatra manahirana dia ravonao ty aralizy izao toko rafalimanana mpanao gazety nyty tandrazana stop radio dia mampafantatra ny be sy ny maro fa nalain'ireo andian'olona mpiaradia amin'ny député Naivo Raoldinina Ankeriny ny findaiko androany tokony tamin'ny 10 raha nanao ny asako andavanandro teo amin'ny météo apasapito amin'ny mampanao gazety raha njorojoro ny andro ny zavamisy no nipotra tampoka reo andian'olona nitario an'io député io no nirohotra tampoka nipotra aviana ka nidarika reo andian'olo kafa everiny ho mpanaradia ny candidat 140 ka iny saika ampiasa ny finday apitana mivatana sy hiraketana zavamisy iny no nokapohana hilatsaka ny findaiko ary netiny nitsoka tsy ny findaiko irery fa misy fa nisy an'olotsotra ihany koa lasan'izy ireo tadidiko ny olona nanao izany ary rehefa nanantona ilay député pitarika dia hoe mendrasa fa haverina iny rehefa niangavy an'ilay olona nanao ny herisetra nakakely ny finday dia hoe ideba ihany no mamerina an'iny mariako fa asako no nataoko ary niambozina ny karatra mahampanao gazety aho no niaran'izany herisetra izany tsy nietsika teo amin'ny toerako fa tao anatin'ny fahatongavan'izy ireo fa ireo olona ireo no nirohatra avy hatrany nidarika an'izay sendra azy teo ka tao anatin'izany ihany koa no nakana Ankeriny ny findaiko zavatra saripady ary iankinan'ny asako sy ny fiainako no ao anatin'izany tsy mananjo na ireo na iray minitra aza ireo andian'olona ireo hitazona Ankeriny ny findaiko koa takiko ny amerenana tsy misy atakandro ny findaiko ary miantso ny tompon'andraikitra isatsokajiny hijery izao zavatra izao tsy afa mifandray amin'izy na amin'izy afa-tsy eto amin'ny Facebook aho hatreto ary ny findaiko izay nalaina Ankeriny dia iankinana ny ain'ny orinasa fanaovana gazety izay asaiko ihany koa melohako ny herisetra takiko ny amerenana tsy misy atakandro ny fananako fanamariana ity tapenako maso ity ny olona naka ny findaiko ary ity ny karatra mahampanao gazety avy amin'ny OZM satria akoatra ny finday dia nitondra fakatsary ao dia misy sary eo zany le sary ve mety hoe azo aseho ihany sa misy sary eo zany efa nalefa ny mpanao gazety toky io zany namana enkaja vehivavy ane no manao an'le traketra be vehivavy be ao be vehivavy be ao ary tena ananany io averenkely vetivety le sary teo averenkely vetivety zao rehefa mijery an'ity sary ty enkaja de misy an'ity sary ty enkaja teo akaikin'le hoe sitona olona tao anaty fiara zareo misy itovizana misy itovizana zany hoe satroka fotsifotsy no anaovana eto amin'ity le mamely tontondra eo anaty fiara ty le anankiray misy itovizana marina misy itovizana zay zany hito mpanao gazety toko rafalimanana zany eo nivon'ny ty tandrazana stop radio maka hery ny namana mpanao gazety toko rafalimanana antsika zay manao ny asany tanteraka ao anaty
Zao zava-misy zao tsy mora manao fandrakofana zany fa ohatran'izay zany zava-misy mafana izy ary hiaran'ny etraketraka zany zay ataona solom-bavamboaka ny Madagasikara sy ny mpiaradia aminy zany zava-misy de manahirana ihany izy ary zay na tonga antsika iteny hoe tena mila fitandremana be mihitsy ny amin'ny fizarana ny vaovao sy fitanjana ndao kabary ndray Révolution souffleur, Ina révolution souffleur. Candidat reka befulu, tsy manaiky fividianana feno oska. Okasa choke. Révolution souffleur. Dia ny vahoaka malagasy mila fiovana, tsy mila Cédric Atsony amin'ny toerana. Okasa choke. Révolution souffleur. Tsy mila tsy fanajana isan'andro mila lampanorenana fa zay miady zao de ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny tanora malagasy ho an'ny zanakitsika okasa joke alambotsika jiaby toizantsika diantsika ambodivona ndray zao ambodivona de reny moa zany ny ampahany kabary teny Kianja zany tamin'ny ataondro ty milaza ny mpanao gazety Siratolo Janahary ao ambadika ao mandrindra ny namana teknisianinao fa dia mbola misy sary hafa zany ala amin'izy ireo mikasika an'izany fa zao aloha manameloka tanteraka amin'ny herinay rehetra ny herisetra amin'ny ankapobeny zay nitranga androany fa indrindra retsi-pihana manokana ny herisetra natao sy menjady amin'ny namana mpanao gazety manatanteraka ny asany eny Kianja izay ary mampahery ary miray fo tanteraka amin'ny mpanao gazety Toky Rafalmanana manoloana ny zavatra nitranga tamin'ny tendroany ity tahaka izay ihany koa ny au niveau ny fédération iraisan'ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny FAGM dia manameloka tanteraka ary mitaky ny fandraisana andraikitra manoloana ny fandika-andalana amin'ny fanaovana tsinitsinina ny zony ny mpanao gazety ny asan'ny mpanao gazety miantra aminay menakavy re olona ny herisetra tao amin'ny mpanao gazety anankiray manatanteraka ny asany tahaka ireny miantra manainy zany ny antony de tsotra ny mpanao gazety no fantsona ahafahan'ny olo-pirenena mandray ny vaovao ary tafiditra ao anatin'ny asa tsy maintsy antsoroana fandraisana anjara ho amin'ny fampandehanana araka ny tokony izy ny fiainana demokratika eto amin'ny firenena ny asa fanaovan-gazety ny dikan'izay raha vao misy fikitihana mpanao gazety dia ny vahoaka rehetra mila ny vaovao avy amin'ny mpanao gazety no voatohitohina vohitsakitsaka tapony loha dikan'izany dia manameloka tanteraka an'izany zay ary tena tsy makasitraka an'izany mitaky ny isin'ny fandraisana andraikitra samihafa miara-dia amin'ny mpanao gazety rehetra izay hiaran'ny herisetra hiaran'ny tsarariny tahaka an'ireny izay mety lalana hitondrana izy ireo ny raharaha eo nivon'ny fitsarana ny tenanay amin'ny maha-mpanao gazety tahaka izay ihany koa ny fédération ny mpanao gazety eto Madagasikara zany zay manaraka akaiky ny raharaha sy ny zava-misy samihafa amin'izao fotoana izao misy ampaham-baovao mahafinaritra ihany koa voaray avy eny nosy eny amin'ny fitsarana eny ary misy sary izay efa azo tao anivon'ny ateny mierandoolona tao ny mikasika ny teny anosy aloha dia io zany hitatsika io afaka soma tsara ity tovolahy ty izy ty de tena mpitolona mafana fo satria de miara-dita amin'ny collectif de candidat hatrany izy ary isan'ny mpaneo hevitra ao tambajotra tserasera ny arivan'ny alatsinainy izy ty na ny talata raha tsy diso no rehefa nilamindamina iny rehetrarehetra taorinan'ny hetsika teny manodidina nanala kely sy ny manodidina Ambojatova dia nenjehany ny miaramila manokana dia ny daroana nentina tany amin'ny toerana tsy fantatra de niditra hôpitaly mihitsy noho ny fahavoazana vokatra zany dia notorina moa fa de zao izy afaka soma tsara izao zany raha ny vaovao izay voarainainkeo io namana fotsitsotsy ty akaiky aktiviste be mpanaraka ihany koa eo anivon'ny tambajotra tserasera ao zany risany teo anilan'ny Israel moa raha tsy diso any anaran'iny tovolahy anankiray iny zany zay ataotsika hoe niatrika fitsarana ihany koa tamin'ny tendro anty misy vaovao ve momba an'ireo hafa satria nisy olona le dimy voasambotra sy ny sisa fanira zaty manantany mbola tsy manantsika ndrakotra azy tsika fa asana efa ao ambadika ao efa hitanao ve ny sary manokatra ny varavarany braoany ny filohany teny miarandoolona
zany sy hoe efa navoaka daholo ny dossier hoy ny mpanao gazety eny an-toerana zay dossier tao zany de hoe efa navoaka daholo tsika moa zany mbola tsy feno vaovao hoe amin'ny mamatianina dia mitandrina tsara tsika ary mametra-panontaniana hoe nisy famindram-pahefana ve tao anelanelan'izay sany tsy inona fa iverenantsika iny de efa tena feno vaovao fa zao mito ihany zany ny dity indray zany zao de efa ity anjanahary ny ekary ty eto akaiky ty fa niry Razafy Manantany raha ohatra ka tsy diso ya eo Mbato Mainty izy ty zany eo amin'ny fiangonana katolika lehibe zay fatatsika moa zany iazo an'Ambody Vona ity toerany ty fiangonana katolika ekara araky ny teneniny Iankajy Rakotomanantsoa teo zany de mizotra hivoaka any Ambody Vona zany izy ty de tsy fatatsika hoe rehefa endray de makaiza ny lalana moa zany fa miakatra eo ambony pick-up ndray zany ireo candidat zany am'izao fotoana izao dia mandeha ihany koa ny fifamoivoizana ery amin'ny sisiny ery zany tsisy fitohanana hoe mandeha ny filarana de banana ny lalan'ny hafa zany zay le fahaiza mametraka an'ilay hoe fitandrona ny filaminana am'izay hoe mpendraikitra ny filaminana zay na ny SO service d'ordre rehefa misy zavatra tahaka izao ambenana mafy ihany koa ireo candidat zany satria izy ireo no mitondra an'izao hetsika mpilaminana izao amin'ny akanjo fotsy dia manao ny fiambenana ny mpiambina zay hitantsika zany amin'ny ilan'ny varavarana maro samihafa zany mandeha miadana ilay fiarakodia mitondra n'ilay sonorisation zany zay hitantsika am'izao fotoana izao io toerana io dia boribory tany fahadimy satria rehefa eny manjakaray indray de misy telo manjakaray 2B 2D 2C zay ndray zany manjakaray namana fanira Razafy Manantany tsara ny fizara-party eto amin'ny faritany ny aloha de 192 fokotany ihany tena voafehy fito amby roapolo fokotany boribory tany fahadimy de iny mandalo amin'ny manjakaray zany iny lalana iny Zokobe Jacques Raltera eto ihany ko anisan'ny consultant anisan'ny mavitrika ihany ko miaraka hevitra samihafa eto miarabanao ray aman-dreny tonga sondra eto amin'ny plateau faly miarabanareo ary faly miarabany vahoaka ary indrindra moa na eno ny zava-misy na andre ary nahita dia malahelo tokoa ny fofa mefara amin'izany zavatra atao hoe kastanana indrindra fa ny mpanao gazety tena mba tsy mendrika satria araky ny tena toy izay nikaja manolotra ny vaovao mampiseho ny vaovao mampita ny vaovao ho an'ny vahoaka ny zava-misy marina tsy misy atao hoe afenimpenina fa ny zava-misy eny toerana indrindra fa amin'izao vanim-potoana mafampandry zao ary tena ataoko hoe misy zavatra tsy mety mihitsy zany ato amin'ny le atao hoe fiarahamonina satria mpanao gazety no kitihana nefa filara diabe atao milamina tsy misy hotakotaka tsy misy fampiatsiana no natao nefa de reny ny zava-misy moa ka tsy hita fa de mampahery ny mpanao gazety ihany ary miara mokeo amin'jareo amin'ny asa ataony satria asa masina no natao satria ny vahoaka no omena ny zava-miseho eny an-toerana ny zava-miseho eraky ny nosy ny zava-miseho eraky izao tontolo zao ka mbola makahery na mpanao gazety ihany koa enikatsa misy sarina lefako namana Siratolo-Janahary ao amin'ny angaredonao asana ty moa zany de manamarina ny ao any amin'ny MP Facebook izy ty moa zany de manamarina hoe ndena nisy naka marina le finday any Toky Rafalomanana mpanao gazety fa nisy nampiasa le izy tsy hoe maninona re olona fa le endrika isehony le zavatra mihitsy zany no mampalahelo fa mahatsikaiky any amin'ny lafiny anankiray satria tena mirefarefa amin'ny tany de izy mirefarefa amin'ny tany io mpanao gazety ato mampita vaovao mba aresao aloha so misy manararoatra ny pisiloko matetika ny mampiasa contenol ampidinina tsara ohatra azafady ry namana isan'ny marina fa izy teo mba ho aseho fa nisy nanova le photo de couverture de nisy nanova le photo de profil Toky Rafalomanana mpanao gazety io ny tompon'izy ty fa de zao zany no nefaran'le compte nidra vitsomora atao arinany nakanan'le finday mirefarefa loatra amin'ny tany tsika ry namana mirefarefa loatra amin'ny tany inona ny tiatsika atongavana amin'izao zavatra zao fa de io mankaherin'ny mpanao gazety misaotra namana isany amin'le sary fa reny moa zany ny zava-mitranga zany amin'izao fotoana izao tena manahirany
efa misy faneho-kevitra samihafa zana angoniny namana Siratolo-Janahary faniry Lazafy Manantany eo avy amin'ireo kandidara samihafa amin'izao fotoana izao manoloana ny zava-nitranga tamin'ity androany ity manakambara ianao ray aman-dreny Jacques Ralter. Tiako ambara nga mandeha iverenao kely article 47 zay namoahan'ny HCC ny fifidianana na emotra amiko tsy tokony iseho reny atao hoe daty anaovana ny fifidianana reny satria nahoana ny candidat fafito Robel Andry filohan'ny Anjomara sy Rivobavao dia nametraka ny requête zany hoe tsy afaka en cas de force majeure tsy afaka manao ny fampelezan-kevitra 30 andro no nameny ny dokotera amin'le izy kanefa raha 30 andro dia tokony hoe à partir ny 6 novembre zany vao manomboka indray ny fampelezan-kevitra satria izy tsy afaka nanao mihitsy tokony zay ny tena izy zay indrindra kanefa ahoana ozy hoe izandray le lalàna amin'izany zavatra miseho zany raha mbola tsisy ny expertise afahana milaza hoe herinandro ihany le izy contre expertise ka raha tiaraka mbola tombo 30 andro ny tsy fahafahany manao dia ahoana no atao satria ny propagande izy tsy afaka nanao mihitsy zay nataoko hoe misy zavatra tokony hojerena mihitsy amin'ny atao hoe fanaran-dalàna angambany ao nivon'ny HCC nikaja zava-dehibe mihitsy zay satria ny olona moa tsy voatery hoe mahatakatra ny pitsipitsy ny araka ny lalàna dia tsara ihany misy namana ato miteny hoe jereo fa misy ihany koa ny diso ny votoatin'ilay décision zay navoaka ny amin'ny resaka daty 2023 le izy lasa 2009 ohatrany hoe mbola any amin'ny vanim-potoana ny tetezana. Ka hitanao amin'izany le zavatra tsy fandehana zavatra tena mandeha amin'nitsiny sy ny rariny ao amin'io androm-panjakana raha io. Eny ary andrasantsika ny vaovao samihafa misy sary ve mety ahafahantsika manao recap ohatra mialohan'ny isentontsika kely amin'ray orintsika dia isento kely taka ny mahazatra antsika fa mbola tsy afaka miala eto anefa izahay. Eny ary misy ny lahateny rahantsika avy hatrany. Eto misy tantarana salamo. Eto misy tantara. Ka dia ny zay manarana hoe zay atao Sariny Ankadja Jacques Ralter dia eo Manjakaray tandrefiny le 87 restaurant hôtel zay misy sapanana mitsofoka ny Manjakaray mahazo an'ny basainy zany dia nitenen'ny candidat Valmanina teo tantarany Rasalama misy Zoe Andrasalama midina makany Ambodivona iny lalana iny zany ny fanampim-baovao zay voaray ny atoerana zany dia hoe record indray ty zay indray nyteneniny zareo eny ateo hoe record ty ry faniry satria hitatsika ny tany Anosobe hitatsika ny teny Andavamamba rehetrarehetra fa mbola hafa kely ty ny boribory tamin'ny fahadimy ty satria tena mbola mitohana lavitra be any akaikina Anjanahary any lay vodin'le filarana any aloha be efa hiazo any Ambodivona nefa ny lohan'ny filarana zay tarihan'ny député fetra zany voafidy teny amin'ny boribory tany fahadimy mizaran'izany vaovao zany itsika satria mitombo isan'andro moa zany ny mpanaradia amin'ny collectif des candidats amitsika miteny zao raha ho an'ny vaovao samihafa fa rehefa avy eo tsika dia androtsaka interview ihany koa satria ny mpisolo vava an'ireo nosamborona ihany koa dia manana ny hevitra Ankadja Rakotomanantsoa Jacques Ralter dia rehefa avy eo mandamina azy ao amin'ny fandrarana ankapobeny zany Siratolo-Janahary sy ny ekipa rehetra dia rehefa vita zay fandrindrana zay dia alefa hoenotsika zany ny fanazava-kevitry ny avocat zany na ny mpisolo vava Andrina Randriamasinoro Rijael sy ny sisa zany amin'izao fotoana izao rehefa vony zay dia arotsatsika avy hatrany dia iseto kely rehefa avy eo satria tsy maintsy mba misotro rano somary mamimamy kely satria le calorie mandeha be eny ary vonina ve Siratolo-Janahary ndao ara enoltsika ny fanazava-kevitra eto mpisolo vava an'ireo anosamborona. Nandray fanapa-kevitra ny fampanaovana zany fa mahazo fafana izy
fa mbola raha maso zay hoe sous contrôle judiciaire dia anao an'izay tigana zay zany zao makany amin'ny gendarmerie zao a dia rehefa hoe zany voaka zany zay ka manao azo lazaina aloha zao fa amin'ny manaraka mbola le tokony hietsoana anareo a anaovana tatitra sy zay vatra tokony fantatra zay ihany fantatra ve toko hoe inona ny atotazona anazy fomba ka zay ngamba fa zay le lazaina hoe misy zavatra fitapiresahana azo koa fa le vaovao fotsiny angamba zay namena anareo zay zay nazo lazaina ambiance zany a ny paraky amin'ny telopolo volana octobre zao ny andiantsarano tsarano zay kavany zay any angamba ny any fanontaniako lampanao gazety namana dia hoe inona zany ny antony tazomana ny rina Randriamasinoro nandritra ny 20 andro tany hoany zay zany ny ampantaniana apetraka hoe inona zany satria raha ohatra ka hoe chef d'inculpation afaka anomezana azy hoe sous contrôle judiciaire ihany zany hoe tsy dia tena nankadiry niatro tamin'ny aim-pirenena ka hoe nahatratrarana tsy fantatro basy mahery vaika na inona zany ny le izy fa dia notazomina fotsiny le aloha fa dia zay moa zany vaovao tao anatin'iny rehetrarehetra iny afaka sous contrôle tsy hoe afaka mihitsy koa mantsy le hoe afaka fa hoe apetraka eo ambany fararaha-mason'ny fitsarana isanandro vonjy maika zany le fahafahana fa tsy afaka tanteraka tao anatin'ilay izy tsika irina Randriamasinoro mandeha ny mbola mandeha ao anatin'ny filaharana amin'izao fotoana zao raha tsy diso fa niry razava manantany tiako tenenina fotsiny tamin'le compte ny Toky Rafalimanana mpanao gazety teo tena resaka cybercriminalité reny tena enjana be reny satria ao anatin'izany telefônina sy finday zany zavatra manokana fiainam-pianakaviany zany mety misy compte bancaire any anatin'izany mety misy aimbovola any anatin'izany mety misy tahiry samy hafa momba ny hoe antotakevitra amin'io raha dinidininy mot de passe ohatra dia mba apetrapetraka any mety misy zavatra ohatra n'izany fiainana tsy hananan'izaniza zo ny miditra any anaty telefônin'olona indrindra hoe telefônina ny robaina ka mitovy mihitsy amin'le hoe telefônina nisy nangalatra tratra ny mpanendaka dia nisy nampiasa tany zany dia karoana zany amin'izao fotoana izao efa nangalatra sy nandroba ary nanao eloka zany ilay olona nakan'ilay atainta anankiroa mihitsy ny ankaja atainta amina vie privé satria misy vie privé ao anatin'le finday fa atainta amina vie professionnel satria ety miasy ny finday iny tena voatoatoana zany ary ny loharanom-baovao rehetrarehetra tena saropady zany amin'ny asa fanaovan-gazety zahay zao tena misy olobe eto amin'ny firenena manome vaovao anay fa ato zany hoe tena normal zany ty fitaovana mihitsy ty ny finday ampiasaina loharanom-baovao zay teren'ny lalàna fa tsy maintsy arovana ka ny zava-mitranga tahaka an'ireny zany dia zay le ambaratsika hoe eloka maro lafy na hoe eloka misosona maro zany no maro sosona no azo anenjehana n'ilay olona naka n'ilay finday n'ilay mpanao gazety zany ao anatin'izay fa tsy le mpanao gazety rery fa ny fandrobana sy ny fandratrana olona izay nitranga teny pasapito tamin'nyty androany ity zany dia mila hoarahantsika kaiky edy hitanareo samy mijery finday zay sy ny namana faniry razafy manantany eto efa anao paozy kely vetivety tsy eny zay satria mbola rana ihany koa faniry ny fivoarany diabe zany amin'izao fotoana izao so misy ny fivoarany eny amin'ny Japana actuel zany eny ambodivona zany amin'izao fotoana izao no misy andro zareo zay azoantsika ny vaovao zany dia hoe tena filaharam-be ary nafinaritra dia hoe mivoaka ny efitrano ny mivoaka amin'ny natoerana samy hafa reo olona zany mikopakopa-tanana ary misy manofahofa saina eny amin'ny varavarakely eny zany tsy ahitana amin'le hoe fiorakorahana na hoe olona tsy makasitraka zay zany fanamariana na manam-panao gazety zay eny atoerana zany fa dia amin'ny akabeany dia fakasitrahana avokoa zany no zava-misy eny atoerana atreo angamba no fameno baovao fotsiny iainkaja fa tsy fantatsika an'ireny toy araka zany dia isentokelitsika fa misy sosikevitra ity zany ampitaina ihany rehefa aveo fa somary sotro rano kely aloha générika mandray daholo ny rehetrarehetra mampiditra
Alors que l'armée israélienne continue de bombarder, la seule centrale électrique de Gaza est désormais à l'arrêt faute de carburant. L'ambassadeur israélien auprès de l'Union européenne assure que l'État hébreu a pour ennemi le Hamas et non le peuple palestinien. Au moins 1000 morts dans le séisme en Afghanistan. Les autorités ont revu à la baisse le bilan du tremblement de terre de samedi alors que le pays est frappé par de nouvelles secousses. La bande de Gaza, un territoire pauvre où s'entassent 2,3 millions de Palestiniens, est en état de siège. Alors que l'armée israélienne menait pour le 5e jour consécutif des raids aériens destructeurs, la seule centrale électrique de Gaza est désormais à l'arrêt, faute de carburant. Tel Aviv a coupé les approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture. Les hôpitaux qui manquent de matériel sont débordés par l'afflux de blessés. Selon les autorités palestiniennes, les frappes israéliennes ont déjà tué 1055 personnes, dont de très nombreux civils. Les sirènes ont à nouveau retenti en Israël. Les combattants du Hamas ont tiré des roquettes dont l'une a touché un hôpital à Ashkelon sans faire de victimes. Selon Tel Aviv, depuis samedi, plus de 1200 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'un des principaux chefs de l'opposition Benny Gantz ont annoncé un accord pour créer un gouvernement d'urgence sur